Dia faly miarabantsika rehetra isika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izay manaraka izao fandaharana manokana vokarin'ity vondron'ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy eto amin'ny page Facebook ity izao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miarabantsika rehetra ihany koa afaka miombona makalaza izao 10 taona ny orenan'ity vondron'ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy eto amin'ny page Facebook ity izao. Hotahina mandrakariva isika rehetra tompoko ary tombo finoana sy hanam-pifaliana hatrany hatrany amin'ny fanohizana ny fanompona an Jesosy amin'ny sehatra maro samihafa izay fa ankininy amintsika raha teo. Ny anjara izay atolotrahy atao anatin'izao fanamariana ny fankalazana ity 10 taona ity izao. Ny anjara fampianarana izay nomena ahy dia araka izay voarakitra ao amin'ny Jakoba toko 2. Ny epistily nosoratan'i Jakoba ny toko 2 vakitsika manomboka amin'ny 5:7 fa ny votoatin'izany fampianarana izany moa dia ny firesahana indrindra mahakasika ny finoana sy ny asa. Ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa izay no votoatiny fa ny perikiopa izay anorenantsika izany fampianarana izany dia io Jakoba toko 2 ny 5:7 hatramin'ny 9 io. Kanefa mialoha izay hidirantsika amin'ny votoatin'izany fampianarana izany dia tandrify indrindra aloha raha miara-mivavaka isika rehetra, ivavaka isika tompoko. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, velom-pisaorana anao indrindra izahay fa lehibe ny asanao mitahiry anay amin'ny finoana izay fanametrahanao anay ho olom-baovao miaraka aminao. Misaotra anao indrindra izahay raha manana izao fotoana sarobidy izao izay mbola hamahananao anay indray amin'ny teninao, ampianaranao anay ary anitsianao anay ihany koa, anitsianao ny dianay mba izanay mitondra tena tsara mifanaraka amin'izany maha-olom-baovao anay izany. Koa dia apetraka feno am-pelatananao ary Jesosy izao fandaharana izao. Apetraka feno am-pelatananao mba handraisanay zava-tsoa tokoa miainga avy amin'izany teninao izany. Fa ankinina feno am-pelatananao ihany koa ny fiainana iray manontolo ny momba anay rehetra. Ianao no hiantoka anay hatrany tahaka izay efa nataonao hatramin'izay ary ny hoavy ihany koa moa dia efa nambaranao raha teo fa adidinao asan'ny tananao izahay. Dia ankinina feno am-pelatananao ihany koa ny momba ny kristianina rehetra na iza toerana misy azy manerana izao tontolo izao izay ampiraisinao atao anatin'ity vondrona zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ity. Samy hita fity eo aminao izahay ry Jesosy tompo ary hifaly hatrany amin'ny fahasoavanao. Dia ampianaro ary izahay hahay hanamafy ny fanoloranay tena hiasa ho anao hatrany mba ho tena velon'ny finoana tokoa izahay ary aneo izany finoana izany amin'ny fanaovana asa tsara isanandro araka izay fanirahanao anay raha teo. Asandratray amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Andiary ho vakitsika ny perikiopa izay anakinantsika izao fampianarana izao. Averina ihany ny Jakoba toko 2 vakitsika manomboka amin'ny 5:7 hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Inona moa ny soa azo rahalahako raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Ny finoana ve mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohaniny isanandro ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrify no an'ny tenany, inona moa ny soa azo amin'izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa ngamba hisy ianao hoe ianao manam-pinoana ary izaho mananasa. Asehoy amiko tsy amin'ny asa ny finoanao ary izaho kosa haneo aminao ny finoko amin'ny asako. Ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny demoni koa mba mino izany ka dia mangovotra. Moa tsy fantatrao ve ry olom-pona fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa? Tsy no amarina tamin'ny asa ve Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany an Isaka zanany teo ambonin'ny altara? Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany ary ny finoana dia notanterahana tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy.
koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary toy izany koa raha abajanga, tsy no hamarinina tamin'ny asa ve izy tamin'ny nandraisany ireny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalan-kafa? Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Amen. Iaraha malala fa voasokajy ho anisan'ny antsoina hoe epistily katolika ny epistily nosoratany Jakoba, noho izy tsy nosoratana ho an'ny fiangonana iray na tanàna iray na ho an'ny olona iray, fa ho an'ny mpino naizanaiza. Azo lazaina fa nampiavaka azy nefa ny tsy faneken'ny Lotera azy ho soratra apostolika. Azo lazaina ihany koa fa izany fandavan'ny Lotera izany dia nanosika bebe kokoa ireo mpahay teolojia handinika lalindalina ity epistily ity. Izao no lazain'ngai James Adamson. Nanosika hanoratra ity boky ity ny finiavako hanohitra izay heveriko ho fahadisoan'ny Lotera. Manana izay tiany ampitaina tokoa Andriamanitra amin'ny alalan'izao epistily izao, koa tena ataotsika ho zavatra mahaliana ny hanararaotra handinika sy hianatra izany epistily izany amin'ny ity lohahevitra izay ananantsika ity. Koa amin'izany ary dia tsy hijanona handinika ny perikopa fotsiny isika, fa tena hampiasa ity fotoana manokana ity mba hianarantsika amin'ny ankapobeny izao epistily nosoratany Jakoba izao. Koa dia ho resahantsika amin'ny fizarana voalohany ary ny amin'ny olana teolojikan'ny epistily, ny olana teolojikan'ny epistily. Amin'ny fizarana faharoa kosa no amakafakatsika tsotsotra ireo teolojia mivohitra ao anatin'izany epistily izany, ka isan'ny goavana amin'izany ny amelabelarantsika ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa, izay lohahevitra ianarantsika raha teo, ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa. Ity indrindra mantsy no nanoeran'ny Lotera izao epistily izao, izay ambarany ho manohitra ny fampianaran'ny Paoly. Moa ve mety ny miaina ny finoana nefa tsy misy vokatra tsara? Fanontaniana apetraka izany. Ary amin'ny fizarana fahatelo farany dia hijery ny fampiarana izay ampianaran'ny epistily isika, fampiarana eo amin'ny fiainantsika kristianina amin'ny ankapobeny. Fizarana voalohany avy hatrany ary ny momba ny olana teolojikan'ny epistily. Tsy dia nahitana dievitra be loatra ny fampidirana ny epistily nosoratany Jakoba ho isan'ny kanonina. Hatramin'ny taonjato faharoa no efa nisy fanekena azy ho isan'izany kanonina izany, na dia tsy niarana naiky izany aza ny fiombona ben'ny kristianina rehetra. Ny fiangonana Grika tany Antsinanana dia efa nanaiky izany hatramin'ny ela, fa ny kristianisma latinina kosa dia niandry fotoana elaela taty aoriana vao nanaiky. Inga Origenina no efa niseho ho vavolombelona nampiasa ny epistily Jakoba ka nilaza azy ho isan'ny soratra masina, kanefa etsy andaniny ihany koa misy koa ny milaza fa araka ny fahalalany dia ilay lehilahy antsoina hoe Clément d'Alexandrie no voalohany nanomboka ny hevitra ny taratasin'ny apôstôly hafa noho i Paoly ho soratra masina. Dia hamafisiny ingai James Adamson izay nampiasaintsika teo aloha teo ny anarany, hamafisiny fa i Origenina no voalohany nanandratra ny epistiliny Jakoba ho soratra masina. Hatramin'ny taonjato faharoa io ary dia nisy ny soratra kristianina nanana lenta mitovy amin'ny soratry ny testamenta taloha. Vondrona roa lehibe no misongadina tamin'izany soratra kristianina izany. Dia ny voalohany ireo filazantsara efatra, ary ny faharoa ny vondrotsoratry ny apôstôly Paoly nikambana amin'ny asan'ny apôstôly araka ny fomba nanehoan'ny Clément tany Roma azy. Teo tena ny taonjato faharoa dia nipoitra ny hetsika fampianaran-diso na hetsika heretika manana fironana gnostika izay miankina betsaka amin'ny fahalalana. Ity fironana ity dia notarian'ny lehilahy antsoina hoe Marcion.
natanjaka be izy io ka nanakorontana ny tontolo nisy zany ary nampifanohitra ny Andriamanitry ny testamenta taloha sy ny Andriamanitry ny testamenta vaovao, nampifanohitra ny lalàna sy ny filazantsara. Dia namoaka ny testamenta vaovao amin'ny fijeriny manokana ary ity lehilahy antsoina hoe Marcion ity, ka nanilika izay rehetra tsy neken'ny sainy ho ao anatin'izany tontolon'ny testamenta vaovao izany. Dia ny filazantsara araka ny lioka ihany no notanany, fa ny esoriny tsy ho isan'ny soratra masina, ny epistily nosoratan'i Jakoba, ny epistily nosoratan'i Petera, ary nodioviny tamin'ny fomba fisainany ny sasany tamin'ny epistily nosoratan'i Paoly. Nanoloana izany dia nietsika ireo rain'ny fiangonana maro nanamafy ny kanona ny testamenta taloha ary namaritra ny fepetra ny kanona ny soratra handrafitra ny testamenta vaovao. Dia nanao izany ingahy Irene tokotoko no tamin'ny taona 700. Namoaka ny azy koa ny atao hoe canon de Muratorie tany elanelan'ny taona 500 sy ny 570. Ny any adihevitra sisa mbola niseho tamin'ny faran'ny taonjato faharoa dia ny amin'ny famerana mazava izay tena ho kanona ny testamenta vaovao, kanefa dia boky vitsy ihany no nitrangan'ny adihevitra. Dia ireto zany ny epistily ho an'ny Hebreo, ny epistily faharoa an'ny Petera sy ny bokin'ny Apokalipsy, ny epistily fahatelo nosoratan'ny Jaona sy ny epistily nosoratan'ny Joda, ary ny epistily ny Jakoba no izy tsy de niparitaka loatra. Ingahy Eusebe kosa teo anelanelan'ny taona 310 sy 300 sy ny 700 dia nanana izao hevitra izao. Nekeny Eusebe ny fananan'ny epistily ny Jakoba statut kanonika na tsanganana kanonika, nefa no kilasiany ho isan'ny asa soratra iadikevitra io no ny firehetry ny adihevitra momba azy, indrindra tany amin'ny fiangonana Siriana sy ny fiangonana tany andrefana. Tafapetraka ary zao ny mahakanonika ny epistiliny Jakoba, fa ny any adihevitra sisa nisy tamin'izany fotoana izany dia ny filaharana misy azy teo anivon'ny testamenta vaovao. Rehefa tafapetraka tahaka an'izany ny toerana misy ny epistily nosoratan'i Jakoba dia ny lamina amin'izay ny resaka momba ity epistily ity, fa nipoitra indray izany adihevitra izany tamin'ny andron'ny reformasiona noho ny nanoeran'ny Lotera ny maha apostolika ny epistily. Nafana ny fitsikerany ka nahatonga fanapahan-kevitra tao amin'ny fivoriam-be tany 30 na ilay antsoina hoe concile de 30. Dia ity fivoriam-be ity no namoaka fanambarana ofisialy ny mahakanonika sy mahasoratra masina izao epistily ny Jakoba izao. Homenantsika ihany ny daty 7 avrily 1795 no namoahana izany fanambarana ofisialy ny mahakanonika sy ny mahasoratra masina ny epistily ny Jakoba izany. Raha izany ary ny adihevitra tamin'ny ankapobeny ary nipoitra indray tamin'ny andron'ny reformasiona dia tandrifindrina ny resahantsika ny hevitry Lotera manoloana izao epistily ny Jakoba izao. Ny hevitry Lotera momba ity epistily ny Jakoba ity. Araka izay nambara teo dia noetsehiny Lotera indray ny adihevitra momba izao epistily izao ka nilazany ny tsy maha-apostolika ny fampianarana voarakotra ao. Nampidiriny tao amin'ny fandaharana ny testamenta vaovao nataony ihany ity epistily ity, saingina sy ny fanamariana matanjaka. Dia izao nambarany Lotera ao amin'ny asa sorany. Hoy izy, na dia nolaviny olona fahiny aza ity epistily ity, izaho kosa dia manaja azy sy mihevitra azy ho boky tsara satria tsy fampianaran'olombelona no hita ao, fa mampiely fatratra ny lalànan'Andriamanitra izy. Na izany aza nefa hoy Lotera, tsy ekeko ny maha-apostolika azy. Amin'ny Lotera mantsy
ny atao hoe apostolika dia izay nosoratan'ny apôstôly mivantana na tsy mivantana fa manaraka ny fampianaran'ny apôstôly araka ny fanazavan'ny mpanoratra anankiray atao hoe George Kumel. Ireto antony roa ireto no lazain'ny mpandinika ho anton'ny fandavan'ny Lotera. Voalohany, ny tsy fanekeny ny fanamarinana amin'ny asa. Araka ity perikiopa izay novakitsika teo, ity raha teo. Ny tsy fanekeny Lotera ny fanamarinana amin'ny asa. Ary ny antony faharoa hoy ny mpandinika dia ny tsy fisian'ny kristolojia miorona amin'ny fijaliana sy ny hazo fijalian'ny Kristy. Ny tsy fisian'ny kristolojia miorona amin'ny fijaliana sy ny hazo fijalian'ny Kristy. Dia izao no ambaran'ny Lotera mivantana. Hoy izy ao amin'ny sorany. Voalohany indrindra dia tena manohitra ny Paoly sy ny soratra masina rehetra ity epistily ity amin'ny filazany ny fanamarinana avy amin'ny asa. Hita ao amin'ny Jakoba 2:5-12 hatramin'ny 4:20 ny perikiopantsika izany. Milaza izy hoy Lotera fa no amarinina tamin'ny asa ny Abrahama rehefa nanolotra ny Isaka zanany ho fanatitra. Nefa Paoly mampianatra fa tsy ny asan'ny Abrahama no nanamarinana azy fa ny finoany ireriany. Romanina 4:4-12. Efa talohany nanolorany ny zanany ho fanatitra. Finoana ihany no nanamarinan'ny Abrahama hoy Lotera fa tsy ny asany, araka izay hanaporofoan'ny Paoly azy ao amin'ny Romanina 4:4. Izany no mampiseho fa tsy mba soratry ny apôstôly ity epistily ity. Faharoa, mampianatra ny kristianina koa izy hoy Lotera, nefa mandritra ny fampianarany manontolo dia tsy miresaka ny amin'ny fijalian'ny Kristy izy, tsy miresaka ny fitsanganany sy ny fanahan'ny Kristy. Tononony ny anarana Kristy, nefa tsy mampianatra na inona momba azy izy, fa miresaka fotsiny ny finoana an'Andriamanitra amin'ny ankapobeny. Ny tena apôstôly nefa hoy Lotera dia natao hitory ny asan'ny Kristy, hanambara ny fijaliany ary hilaza ny fitsanganany tamin'ny maty, dia hanorona ny finoana ao anatin'izany olona izany. Izay tsy mampianatra ny amin'ny Kristy dia tsy apôstôlika mihitsy hoy Lotera, na dia fampianaran'ny Paoly sy Petera aza. Zany hoe na dia Paoly sy Petera aza zany no mampianatra kanefa tsy mampianatra ny amin'ny Kristy dia tsy apôstôlika izany. Dia toy izany koa Lotera, izay mampianatra ny amin'ny Kristy no tena apôstôlika. Eny fa na dia Jodasy sy Pilato ary Herôda aza no manao izany. Fa ity Jakoba ity dia tsy manao afa-tsy ny mitarika ho amin'ny lalàna sy ny asa. Lotera no milaza izany. Tamin'ny taona 2:750 dia mbola no amafisin'ny Lotera ireo heviny ireo nandritra ny resadresaka ny fanaovany tamin'ireo mpitondra fivavahana sy ireo namany nandritra ny fiaraha-misakafo nataony. Dia hoy ihany izy, tiana indrindra raha esorina tsy ampianarana intsony ity epistiliny Jakoba ity. Tsy misy teny na dia iray akory aza miresaka ny amin'ny Kristy, ary eo am-piandohana ihany izy no mba mampiasa ny anarana Kristy. Jakoba 2:1-1 sy ny 2:2-1. Izaho hoy Lotera dia mbola mitana ny hevitro hoe jiosy iray izay sendra mba nandreny amin'ny kristianina no nanoratra azy ity. Nandre fotsiny izy fa tsy niaona tamin'ny akory. No ny fantany fa mitana toerana lehibe ao amin'ireo kristianina ireo ny finoanan'ny Kristy, dia izao no tao an-tsainy, andraso kely. Ho toeriko ireo ka ny asa no ampirisihako ataony. Ankoatr'izay, tsy misy filaminana mihitsy ny taratasiny hoy Lotera. Maneho fampitahana izy, maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Fampitahana inona loatra re izany ho Lotera. Vatatena ve no anoharany Jakoba ny finoana raha tokony ho fanahy no anoharana azy? Fanamariana nataon'ny Lotera avokoa izany.
Lotera dia manapirofo fa tsy misy na inona azontsika tao ahazona famonjena afa-tsy ny fanorenana ny finoana ny amin'izay nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Fa na dia toy izany aza ny fijery Lotera n'ity epistiliny Jakoba ity dia tsy manakana izay te handray azy araka izay tiany izy satria hitany koa fa mirakitra zavatsoa tokoa ao anatin'ity epistily ity. Miditra amin'ny fizarana faharoa avy hatrany isika hiresaka sy hamoaka ny teolojia ao anatin'izany epistily izany. Tsy ny kely indrindra amin'ny soratra masina kory sanatria ny epistiliny Jakoba raha nitrangany ireo adihevitra maro samihafa ireo ary tsy ny maivana indrindra ihany koa. Fa amin'ny mahasoratra masina azy dia tena misy fiainana tokoa tovozina ao. Dia izany no antoniantsika ireto lohateny manaraka ireto momba ny teolojia n'ity epistily ity. Teolojia voalohany ny amin'Andriamanitra ray. Tahaka ny fiheverana jiosy rehetra, Jakoba koa dia manambara fa tsara Andriamanitra ary izy no hany loharanon'ny soa rehetra. Dia hoy izy ao amin'ny toko voalohany 7:70, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rainy ny fahazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Amin'ny Jakoba toetran'Andriamanitra ny manolotra ny tsara rehetra. Izany filazana fahatsarana ambaran'i Jakoba izany dia sady ilazana ny hatsaran'ny zavatra omena no anambarana koa ny hatsaran'ilay mpanome izay tsy iza fa Andriamanitra izay manome maimaim-pona ny zavatra tsara hitany fa hahasoa ilay omena. Izy Andriamanitra izany no tomponantoka amin'ny fahatsarana rehetra. Ambara ao anatin'izany teny hoe manolotra ny tsara rehetra izany ihany koa ny fahatanterahana, ny fahalavorariana, ny maha ambony tsy manatsahala azy. Aseho amin'izany ny fanambarana an'Andriamanitra ho fiandohan'ny zavatsoa rehetra. Tsy azo sarana velively ny fandiniana ny amin'Andriamanitra ray sy fandiniana ny amin'Andriamanitra ray sy ny fandiniana ny amin'Andriamanitra zanaka, satria ny finoana kristianina marina dia manompo an'Andriamanitra iray ao amin'ny trinité ary ny trinité amin'ny maha iray azy. Izay no fiheveran'i Jakoba ny amin'ny Andriamanitra telo izay iray. Ny faharoa momba ny kristolojia. Ny tsy fisian'ny famelabelarana kristolojika raketin'ity epistily ity no nahatonga ny fisalasalana ny seho ny amin'izao epistiliny Jakoba izao. Filazana kristolojika roa mazava nefa hoy ny teolojiana Peter Davids no hita ato amin'izao epistily izao. Ny voalohany amin'izany filazana kristolojika izany dia hita eo amin'ny toko voalohany andininy voalohany, ary ny faharoa dia hita eo amin'ny toko faharoa andininy voalohany. Amin'ireo toko sy andininy anakiroa ireo ihany no hanonona ny Jakoba ny anarana hoe Kristy. Ny andro fatratra ny fahatongavany mpaminany lehibe anankiray ny jiosy. Raha nanindry mafy izany hevitra izany ny jiosy kristianina, Paoly kosa nandritra ny asa misiona nataony tany amin'ny jentilisa tsy mba nanandratra ny Mosesy mpanome lalàna fa i Abrahama rain'ny mino izany no nitondrany ny fampianarany. Ny fampiasana ny teny Grika hoe Kristy dia maneho fa tena matanjaka teo amin'ny fivavahana sy ny finoana jodaika kristianina ny hevitra mesianika. Eo amin'ny toko voalohany andininy voalohany amin'ity epistily ity, tokony izao no hamakiana azy: Jesosy Kristy Andriamanitra sy Tompo. Dia raha mpifandraisina amin'ny toko voalohany andininy 7:20 izany fiantso izany dia azo tsoahana amin'izany io Jesosy Kristy Andriamanitra sy Tompo io. Fanekem-pinoana lehibe koa izany, toy izay hitantsika ao amin'ny Jaona 2:20
7:70 hoy ny voalaza ao hoe dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe tompoko sy Andriamanitro. Dia tonga zava-dehibe amin'ny Lotera ity mahatompo an Jesosy ity, ka amin'izany no anambarany sy ampianarany fa Jesosy Kristy izay Andriamanitra tokoa sady olona tokoa no tompo, nanavitra sy nanafaka tamin'ny ota sy ny fahafatesana ary ny fanjakan'ny devoly. Ny fampiasan'ny Jakoba ny fiantsona an Jesosy ao amin'ny Jakoba 5:5 dia maneho fa notezaina tamin'ny testamenta taloha izy ka nampiasa ny voambolan'ny testamenta taloha. Ny hevitra izay lazainy eo amin'ny 5:5 io dia ny hoe Andriamanitry ny ady na Andriamanitry ny miaramila izay mifamatotra amin'ny Isaia 5:12 ohatra. Ny andinin-tsoratra masina 2 ao amin'ny testamenta vaovao mampiasa io teny ampiasain'ny Jakoba eo amin'ny 5:5 io dia samy maneho ny fahalemem-panahan'Andriamanitra. Ny kristianina jiosy dia nahatsiaro fa mbola ao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao tamin'ny nanavotany azy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary ny hevitry ny teny hoe tompo hoy Lotera dia mpanavitra izany. Ilaina mindra antsika avy amin'ny devoly ho amin'Andriamanitra. Ilaina mindra antsika avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ilaina mindra antsika avy amin'ny fahotana ho amin'ny fahamarinana. Araka izany, ny fanononan'i Jakoba io teny voalaza eo amin'ny 5:5 io dia azo hitarafana fa tao an-tsainy tokoa ny fanavotan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary io teny io, hoy ny teolojiana Paul Kretsman, dia ilazana sy anambarana hoe Andriamanitra mahery, Andriamanitra mpitsara marina ary tompony hatsarana rehetra. Eto indrindra no anambarana fa ity Jesosy ity dia Andriamanitra mpandresy amin'ny adiny rehetra sady mampandresy ny kristianina amin'ny adiny rehetra ihany koa. Ny anarana kristolojika raisitsika ato amin'ity epistiliny Jakoba ity dia tena mifamatotra amin'ny fanambaran'ny Paska. Manindry mafy Jakoba ny amin'ny fiandrianana ananan'i Jesosy Kristy, tsy hoe tompo ihany izy, anarana omena matetika an'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha zany, fa azy indrindra koa ny voninahitra. Araka izany dia mifamatotra ny teny hoe tompo sy ny teny hoe voninahitra, ka tena misy hevitra avy amin'ny fitsakanan'i Jesosy tamin'ny maty tokoa ny ambaran'i Jakoba izay mifandray amin'ny Korintianina 1:2 araka ny nanambaran'i Paoly azy. Izao ny voasoratra. Ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsy nohombony tamin'ny azo fijaliana ny tompony voninahitra. Persona samihafa ny ray sy ny zanaka, kanefa ny mahandriamanitra azy dia iray ihany, mitovy voninahitra. Ny mahandriamanitra an' Jesosy no tsy maintsy hanomezana azy ny haja indrindra ihany koa. Dia hoy ny voasoratra amin'ny Jaona 5:17 mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray, izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Tena manana fototra kristianina tokoa. Araka izany nyty epistily nosoratan'i Jakoba ity, raha mandinika ireo anarana kristolojika ireo isika. Amin'ny teny Grika ny teny ampiasain'ny Jakoba dia ny hoe kurios, izay ampiasainy manerana ny epistiliny manontolo. Mampiasa izany indrindra Jakoba noho ny fieverany sy ny fanandratany an'i Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, ilay hany ankofan'ny olona sy ny firenena rehetra. Tompo. Ko raha mazava tsara fa Jesosy Kristy notondroiny Jakoba ho tompo na kurios eo amin'ny 1:1 sy ny 2:2 io, any amin'ny toko hafa kosa dia Tonia iray notondroiny amin'ny hoe kurios na tompo, dia mifandimby eo amin'ny sorany izany rehetra izany.
eo amin'ny toko voalohany andininy fahafito izy dia manondro ny ray satria ny ray no mpanome. Kanefa raha jerena koa ny Mateo toko faraka amin'ny roapolo andininy faharoa amby roapolo sy ny Marka toko faraka ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo dia tsy mamaritra mazava izay persona mpanome izany voalaza izany ka anondrona manokana ny ray fa izao ny voasoratra amin'ny Mateo toko faraka amin'ny roapolo andininy faharoa amby roapolo ary na inona nangatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Ary ny Marka toko faraka ambin'ny folo andininy fahaefatra amby roapolo dia izao ny voasoratra koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minoa fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Jesosy tena no nilaza fa hamaly vavaka ny mpianatra, manamafy zany fa tsy afa-misaraka ny ray sy ny zanaka. Ary ampianarin'ny Lotera mazava tsara amin'ny fanazavan'ny artikla 2 fa tonga tompo Jesosy zanak'Andriamanitra. Hoy Lotera milaza azy, satria taloha aho dia tsy nanana tompo na mpanjaka fa voagadra tamin'ny herin'ny devoly, no elohina ho amin'ny fahafatesana ary voafitaky ny fahotana sy ny fahajambana. Jesosy no nanavitra ahy tamin'ny fahotana, ny devoly, ny fahafatesana ary ny loza rehetra. Tonga olombelona Jesosy, notorotoroina sy nateraky ny fanahy masina sy ny Virjina, tsy teraka tamin'ny heloka intsony fa tonga mpandresy ny fahotana kosa, dia nijaly izy maty ka nalevina ka tanteraka izay nataony ho ahy ho fanonerana ny heloko rehetra, tsy tamin'ny volafotsy na volamena fa tamin'ny rany sarobidy kosa. Tsy ho an'ny tenany no nanaovany izany rehetra izany fa ho ahy kosa mba ho tonga tompoko izy, mba ho azy tokoa aho ary mba hanompo azy ao amin'ny fanjakany amin'ny fahamarinana sy ny fahafinaretana mandrakizay, tahaka azy nitsangana tamin'ny maty ka velona sy manjaka mandrakizay. Amin'izay iresahana ny fanjakan'i Jesosy sy ny mahampanjaka azy no tsy maintsy iresahana ihany koa ny amin'ny lalàna, tsy afa-misaraka amin'ny fanjakana matsy ny lalàna. Endrika telo no isehoan'ny fanjakan'i Kristy: fanjakan'ny hery, fanjakan'ny fahasoavana ary fanjakan'ny voninahitra. Ho jerentsika manokana ny amin'ny lalàna sy ny fahasoavana izay resahana ao amin'ny epistiliny Jakoba, ny lalàna sy ny fahasoavana. Mampisongadina ny epistiliny Jakoba koa ny amin'ny lalàna sy ny fahasoavana. Anisany voatsindry mafy amin'ny adihevitra ataon'ny Lotera momba ity epistily ity, io lohahevitra momba ny lalàna sy ny fahasoavana io. Intelo miantaona no iresahan'i Jakoba ny amin'ny lalàna. Dia ny toko voalohany andininy fahadimy amby roapolo, ny toko faharoa andininy fahavalatra amin'ny faharoa ambin'ny folo, ary ny toko fahaefatra andininy faharaiky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Eo amin'ny toko voalohany andininy fahadimy amby roapolo, ny lalàna dia mpitarika tonga lafatra eo amin'ny fiainana. Matetika hoarina amin'ny fitaratra ny lalàna ka mampiseho na mampiariary amin'ny mpandinika azy ny tena toetra ananany. Amin'ny fiverenan'ity teny ity, izany hoe ny lalàna, intsivy ambin'ny folo ao amin'ny testamenta vaovao, miainga avy amin'ny soratra grika moa izany, dia indimy no ahitana azy ao amin'ny epistiliny Jakoba, akoatra ireo ny teny iray tarika aminy, izany hoe izay mifamatotra amin'izany teny hoe lalàna izany. Efa nomen'Andriamanitra ho fitaratra ho jerena ny lalàna, voalaza ao amin'izany lalàna izany ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mandainga ary tsy mamitaka ny lalàna, izay no mahatanteraka azy. Araka izany, ao amin'izao epistily nosoratan'i Jakoba izao, ny lalàna dia apetraka ho fenitry ny fitondrantena. Ny teny grika hoe teleion hoy Henri Mathieu dia midika hoe tsy misy azo ampina, tsy misy azo anampiana azy intsony. Dia tsy hivona eto vetivety ny fampianaran'ny Lotera ny amin'ny fampiasana telo samihafa ny lalàna. Manararaotra mandrakariva isika ny amin'ny fianarana izay ataontsika. Misy fampiasana telo samihafa ny lalàna.
Ny fampiasana voalohany lalàna dia momba ny fiarahamonina, ikendrena ny fampandrosoana ny rariny sy isakanana ny ratsy. Ny fampiasana faharoa ny lalàna dia ho pitaiza ho amin'ny Kristy, handresena lahatra ny olona ny amin'ny mahampanota very azy. Ary ny fampiasana fahatelo ny lalàna dia ho pitari-dalana ho an'izay efa voavonjy ny amin'izay tokony ho fitondran-tena marina. Mila fitarihan-dalana ny olona mino mba hahazoany fahalalana marina ny amin'izay sitrapon'Andriamanitra. Mila ny lalàna koa ny mino noho ny amin'ny mahambola mpanota azy hahazoany fahalalana ny amin'ny otany. Ny lalàna ny fahafahana dia isan'izay zava-dehibe avoitra ny foto-kevim-pampianarana hoe stoïcisme. Mampiasa ny teny hoe ampsikos nomos ny stoika ilazana ny hoe lalàna manafaka. Amin'izany no heverana fa ilaina ny lalàna mba hitondra fahafahana ho an'ny fiainan'ny olona. Dia rehefa miresaka lalàna i Jakoba dia tsy ny lalàna natoraly na droit naturel no resahany, fa voafetra ho ny lalànan'ny Mosesy sy ny fanaotranainy ihany. Fa ny lalàna ambony indrindra no lazainy dia ity lalànan'ny fahafahana ity. Io no lazainy Jakoba. Ny filazantsara no lalànan'ny fahafahana izay manafaka amin'ny lalàna jiosy, manafaka amin'ny fahotana sy ny fanamelohana. Raha ampiasaina amin'ny mahafitaratra azy ny lalàna dia manafaka amin'ny fanadevozan'ny ota. Tsy azo avy amin'ny asan'ny lalàna akory ny fahafahana, fa ny lalàna dia mitondra ho amin'ny toem-piainana vaovao mahay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mitondra ho amin'ny toem-piainana vaovao mahay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Jakoba toko voalohany andininy 7:20. Ho an'ny jiosy kristianina ny lalàna dia izay maneho ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa tonga ny Mesika nanatsara sy nanome ny lalàna ny vaovao. Isan'ireny ohatra ny toroteny teo tendrombohitra. Efa finoan'ny jiosy hatramin'ny ela ny atongavan'ny Mesia hitondra fanazavana vaovao ny amin'ny lalàna. Jesosy no ilay Mesia nampanantenaina izay nanome ny lalàna tonga lafatra. Teo amin'ny fiainany manontolo sy ny fahafatesany no nanatanterahany ny mahatonga lafatra ny lalàna nentiny dia ny amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana izany. Eo amin'ny toko faharoa ny andininy 9 amin'izao epistiliny Jakoba izao no tena isehoan'ny lalàna ambony indrindra. Lalàna mpanjakana no tena heviny. Azo adika hoe lalàm-panondrenana satria izy no voalohany sy ambony amin'ny didy rehetra. Lalàm-panjakana ity satria ilay mpanjakan'ny mpanjaka no nandrafitra azy. Jesosy no nanome fanazavana sy fanamafisana izao lalàna izao araka nitantsika ao amin'ny Mateo 2:20 andininy 4:30 hatramin'ny 5:40. Lalàna ny fitiavana izy ity. Manaisotra ny elanelana misy eo amin'ny samy olona, ny manan-karena sy ny mahantra, ny manan-kaja sy ny olon-tsotra. Ny konteksta nisy ny epistily dia nitrangany ny fiavahan'ny manan-karena sy ny mahantra. Koa izany indrindra no nanosika ny Jakoba hampahatsiahy izao lalàna ny fitiavana izao. Maria ny mpandinika anankiray, fa rehefa milaza ny lalàna avy ao amin'ny testamenta taloha i Jakoba dia ny teny hoe lalàna tsotra no ampiasainy. Fa raha miresaka ny lalàna ho an'ny kristianina na ny lalàna vaovao izy dia ny teny hoe lalàna ny fahafahana no ampiasainy. Fanamarian'ny mpandinika teolojia anankiray io. Tsy ny manatanteraka ny lalàna no heverin'i Jakoba, fa ny hamela ny teny hiasa ao anatin'ny fo mba ho tanterahan'Andriamanitra izay naterany ho zanany. Tsy ny lalànan'ny Mosesy loatra izany, fa ny lalàna vaovao izay miasa ao amin'ny fanekena naorin'i Jesosy amin'ny fanekena vaovao. Manaraka ny amin'ny fahasoavana. Na dia nametraka amin'ny toerany ny lalàna za Jakoba dia tsy miazona izany ho tena zavatra izy akory, asehony, fa ny maha izy azy ny kristianina dia
ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy. Asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ny fananganana ny olona ho kristianina. Hitantsika amin'ny 7:20 zany. Ny teny nambolena ao amponin'ny olona no mahavonjy. Jakoba 1:20. Manome fahasoavana ho an'ny manetro tena Andriamanitra. Jakoba 4:4. Mavesa danja noho ny fahatezerany ny fitiavan'Andriamanitra. Mavesa danja noho ny fahatezerany ny fitiavan'Andriamanitra. Manana ny fahasoavan'Andriamanitra izay mahatohitra ny ratsy ao anatiny ny tena kristianina marina izay zanaka malalan'Andriamanitra. Ny fampiasan'ny Jakoba ity teny mahakasika ny fahasoavana ity dia manambara indrindra ny faharom-pon'Andriamanitra, manambara ny fitiavany hanampy ny olona. Hitantaratra eo amin'ny 9 amin'izao amin'ny 4 hitantaratra indray ny fanomezan-danja ny testamenta taloha ataon'ny Jakoba. Akoatra ny ohabolana 7:7 izay voalaza amin'izao epistily izao dia hampifandraisy ny Teolojiana Henri Mathieu amin'ny Salamy 7:7 koa izao teny izao ka ilazany fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no hamonjeny ny olony ory. Hoy ny voasoratra amin'ny Salamy 7:7 fa ianao mamonjy ny olona ory ary ny maso miandranandrana kosa ahetrinao. Amin'ny ampiasan'ny Jakoba ny teny avy amin'ny testamenta taloha eto dia atao mitana ny fampianaran'ny raby izy ka mahatonga ny mpandinika sasany koa hisalasalany amin'ny maha apostolika indray ny epistiliny Jakoba. Kanefa izay tiana asongadina dia ny tsy fiovan'Andriamanitra manavotra ny osa sy ny ory, mampandresy azy manoloana ny adiny amin'izay manao tsinotsinona azy. Ny fanetretena ambara eto dia ny fandresena ny ambom-po maha-olombelona amin'ny alalan'ny fanamasina izay efa ao anaty, fa fanomezany toerana ao am-po kosa fanomezany toerana an'Andriamanitra ka hiaino azy sy haharitra eo aminy. Amin'izany indrindra no hanomezan'Andriamanitra ny fahasoavany izay voninahitra atafy tokoa. Ary tsy izany ihany fa azona hery handresy ny ratsy koa ny fahasoavana. Manova ny toetra maha-olona koa ny fahasoavan'Andriamanitra satria amin'ny asan'ny fanamasina dia mitaona ny olona hibebaka izy. Hoy ny voarakitra ao amin'ny Jaona 7:9. Raha fehezina Jakoba dia mampianatra fa amin'ny alalan'ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga ny olona iray ho kristianina ary ny vokatra izany dia fibebahana sy finoana. Amin'ny alalan'ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga ny olona iray ho kristianina ary ny vokatra izany dia fibebahana sy finoana. Ny manaraka dia iresaka amin'izay isika ny amin'ny finoana sy ny asa. Na amin'ny filaharany na amin'ny lanjany, ny finoana dia voalohany resaka ao amin'ny epistiliny Jakoba raha milaza ny hasarobidiny ny fizahan-toetra ny finoana izy. Hitantsika ao amin'ny 1:7 zany. Araka ny fanisana izay ataon'ny James Adamson dia 5:10 miverina ny teny momba ny finoana ao amin'ny epistiliny Jakoba manontolo ka ny 4:10 amin'izany dia hita eo amin'ny 1:1 avokoa. Ny finoana amin'ny Jakoba dia maneho fahatokinan'Andriamanitra. Izany indrindra no ilazan'ny Mélancton izao fehezanteny izao. Ny finoana dia fahatokina fotsiny ny fahasoavan'Andriamanitra. Ambaran'ny Jakoba fa ny finoana kristianina marina dia miseho amin'ny fitondratena kristianina indrindra ihany koa. 1:5:7, 7:20, 20, 4:20 ary 9:20. Zava-dehibe ny finoana. Ko nahoana ary Jakoba no mbola manindry mafy ny amin'ny asa indray? Teo amin'ny jiosy ny lalàna dia midika baiko ary ny finoana midika fankatoavana. Tontolo jiosy no nivantanan'ny soratra Jakoba. Manaprofo izany ny fampatsiahivany ny fanekempinoana jiosy. Hitantsika ao amin'ny Jakoba 2:7
manambara ilay antsoina hoe Shema Israel na miaino ary Israely nalaina avy amin'ny Deutéronomie toko 9 andiny 4 hatramin'ny 5 fanekempinoana Israelita io. Jakoba dia miresaka ny amin'ny finoana jiosy sy ny asa vokatry ny finoana. Roa tsy afa-misaraka ny finoana sy ny asa. Vokatra ateraky ny finoana ny asa. Tsindriany Jakoba ny hoe niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahana tamin'ny asa. Jakoba toko 2 andiny 2 miaraka miasa. Izany teny hoe miara-miasa izany dia tsy milaza ny finoana sy ny asa ho zavatra roa mitovy lanja miara-miasa hanamarinana ny olona akory. Ny asa no mampiseho ny aina vaovao nomeny ny tompo izay olona efa no amarinina. Mampiseho ny aina vaovao nomeny ny tompo izay efa no amarinina. Tsy iondanana fotsiny ny finoana fa mahatonga fanoavana hanao izay asain'Andriamanitra atao. Manao ahoana ary ny adihevitra momba ity finoana sy ny asa ity? Ny perekom-pananantsika eto no tena hitoeran'ny olana sy ny adihevitra miseho eo amin'ny mpandinika maro. Hamarinina amin'ny finoana ve ny olona araka izay ampianarin'ny Paoly, sa hamarinina amin'ny asa araka izay ampianarin'ny Jakoba? Manitsy an'i Paoly ve Jakoba, sa diso ny fampianaran'ny Paoly? Mampiorenana tsoratra masina ny hoe ahoana no hanamarinana ny olona eo anatrehan'Andriamanitra dia samy mandray ohatra avy amin'ny Abrahama, i Paoly sy Jakoba. Romanina toko 4:7, Galatiana toko 7:9, Jakoba toko 2:7. Tsy mana-pirofo ny fifampiankinan'izy roa lahy nefa izany. Tsy zava-baovao no resahan'izy ireo momba ny fanamarinana ny Abrahama. Ny fandiniana ity ohatra ity dia efa niseho tany amin'ny tontolo jiosy tamin'ny vanim-potoana antsoina hoe helenistika. Manorina ny fampianarany ny amin'ny fanamarinana amin'ny finoana irery ihany Paoly. Fanamarinana amin'ny finoana irery ihany, tsy manisy lanja ny asa takian'ny lalàna. Jakoba kosa mamakafaka ity ohatra ity ka mampiseho fa manana andraikitra amin'ny fanamarinana ny asa. Manana andraikitra amin'ny fanamarinana ny asa. Ny fampiasana ny teny hoe fanamarinana anefa dia tsy mitovy ho an'ny Paoly sy Jakoba. Mandany fanamarinana ny jentilisa, mandany fanamarinana ny jentilisa amin'ny alalan'ny asan'ny lalàna i Paoly, ka amin'izany no ampianarany fa ny asa lazaina eto dia ny asa atao ho fombafomba ivelany hahatongavana ho vahoaka an'Andriamanitra. Fombafomba ivelany. Olona nitady fankasitrahana avy amin'Andriamanitra amin'ny asan'ny lalàna no nanoratan'ny Paoly. Fa ny asa resahan'ny Jakoba eto kosa dia ny asa tsara nateraky ny finoana. Tsy fepetra hahatongavana ho olon'ny fanekena akory, fa vokatry ny maha olon'ny fanekena. Araka izany dia diso tanteraka ny fieverana fa mifanohi-kevitra i Paoly sy Jakoba, sy ny hoe ahitsiny Jakoba ny fampianaran'ny Paoly. Amin'ny votoatim-pampianarana dia tena mifanohi-kevitra mihitsy izy ireo. Tsy Paoly tena no nitoerin'ny Jakoba, fa ireo olona izay manao fandikana diso ny fampianarana nomeny Paoly. Anterina ihany zany, fa tsy Paoly tenany no notoerin'ny Jakoba, fa ireo olona izay manao fandikana diso ny fampianarana nomeny Paoly. Fa resantsika vetivety ny momba ny fahendrena, ny hevitra Jakoba momba ny fahendrena ao amin'ity epistiliny ity. Endrika iray isehoan'ny fahasoavana mantsy ny fahendrena. Zava-dehibe amin'ny mpanoratra koa ity fahendrena ity, saingy vitsy no mitrandraka azy. Isan'izay mampiavaka ny epistiliny Jakoba koa nefa ny firesahana izao fahendrena izao, ka metrahan'ny mpandinika sasany azy ho isan'ny literaturan'ny fahendrena. Miseho voalohany eo amin'ny toko 1:5 izao teny hoe fahendrena izao. Amin'izany dia fanomezan'Andriamanitra izy. Ny tena fahendrena dia fanomezana raisina avy amin'Andriamanitra ho an'izay mangataka azy.
Ilain'ny kristianina mandrakariva ny fahendrena avy amin'Andriamanitra mba aiza nitondra fahoriana amin'ny faharetana. Amin'ny heviny malalaka sy pratika no amaritany Jakoba ny hoe fahendrena eto, fahendren'ny fiainana kristianina izay manambatra miaraka ny fahalalana ny marina sy ny fahamasinan'ny fitondrantena. Ny zava-misy eo amin'ny natiora no ampitany Jakoba ny fampianarany amin'ny fahendrena. Manampy zany ny fampiasany mivantana ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandron'ny olona. Manoloana ny fanenjehana miatra aminy dia asainy Jakoba mangataka fahendrena amin'Andriamanitra ny kristianina, hahaizany mitondra tena manoloana izany. Amin'ny fisainana jiosy, ny fahendrena dia ny fanaovana ny marina eo amin'ny fiainana andavanandro. Tao mamaly ny fanontaniana ao amin'ny bokin'ny Joba, toko 7 andiny 12 i Jakoba eto. Izao no voasoratra ao amin'io. Fa aiza kosa no ahitana ny fahendrena, ka hanamafisany ny mahafanomezan'Andriamanitra izany fahendrena izany. Fimonomononana sy fitarainana no vokatry ny tsy fisiam-pahendrena. Ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia miseho amin'ny fitondrantena tsara amin'ny fahalemem-panahy, araka ny toko 7:17 amin'ity epistilon'ny Jakoba ity. Dia manome vokatra tsara izany, madio, tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindrampo sy be vokatsoa, tsy miahanahana ary tsy miatsara velatsia. Toko 7:17. Dia mifandindran-dalana tsara ny foto-kevitra hijoroan'i Jakoba eto. Ny finoana miteraka asa tsara, ny fahendrena miteraka fitondrantena tsara. Ireto no asan'ny fahendrena: mampamokatra soa ny fiainana kristianina, mampijoro hanatrika fitsapana sy fizahan-toetra, hahaizana manohitra ny filana. Amin'ny fifamatorana amin'ny teny hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra, ny fahendrena araka ny Jakoba dia mifandray amin'ny asa sy vokatry ny fanamasina izay ambara fa homeny iray izay mangataka azy. Izany no iantsoan'ny mpandinika azy hoe fahendrena pneumatolojika na fahendrena miankina amin'ny fanahy masina. Ny fahendrena araka ny Jakoba dia herin'Andriamanitra miasa mitantana ny fiainan'ny olombelona, tahaka izay antsoin'ny Paoly hoe finoana, tahaka izay antsoin'ny Petera hoe fanantenana, ary tahaka izay antsoin'ny Jaona hoe fitiavana. Tsy fampianaram-pinoana tahaka izay ataon'ny Paoly na ny apôstôly hafa no ataon'ny Jakoba, fa tena toro lalana ho an'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra izay loha ranon'ny finoana. Raha fiangonana mitovy no nanoratan'ny Paoly sy Jakoba dia tokony ho mitovy ny filazany. Saingy samy manana ny kilemany ireo, ka samy hafa koa ny votoatin'ny soratra ho azy. Olona efa nampianarina ny amin'i Jesosy Kristy sady efa nanaiky azy no nanoratan'ny Jakoba. Fantany izay tokony ataon'ny mino, saingy tsy ny Aina ny teo amin'ny fitondrantenany andavanandro zany. Izany no antony ampianaran'ny Jakoba manokana ny amin'ny finoana tsy mahay tsy hamokatra asa tsara. Ho resantsika manaraka ny amin'ny fizahan-toetra. Ny amin'ny fizahan-toetra dia hitantsika eo amin'ny toko 1:2 sy ny toko 2:12. Hevitra roa no ambaran'ny teny izay ampiasain'ny Jakoba eto amin'ireto andininy ireto. Ny voalohany dia dika hoe fitsapana, fizahan-toetra, fisedrana. Ilazana koa ny fitsapana ataon'Andriamanitra mihitsy. Ary ny hevitra faharoa dia dika hoe fakapanahy izay mitarika ho amin'ny ota. Ny fizahan-toetra dia mitarika ny olona hahafantatra bebe kokoa ny tenany ary ampitombo ny finoany rehefa tafavoaka mpandresy manoloana ny loza sy ny fijaliana izy. Fa izany koa nefa dia mety hitondra ny olona ho amin'ny fahalavona. Indraindray asan'Andriamanitra amin'ny heviny ny fizahan-toetra. Indraindray Jesosy mizahan-toetra. Misy koa izay ataon'ny olona amin'ny tenany ihany. Amin'ny heviny hoe fankapanahy dia avy amin'ny devoly izany fankapanahy izany. Fa izay ambaran'ny Jakoba ho fizahan-toetra kosa
dia tsy ny fandrika mitarika hanota akory fa ny fahoriana miatra mila tsy ho zaka toy ny fanenjehana, fahantrana, aretina, zava-manjo sy izay zavatra maro hafa koa. Hita fa miantraika kokoa amin'ny lafin'ny toe-karena sy sosialy ny fahoriana resahan'i Jakoba. Tsy lavina koa nefa fa vanim-potoana nitrangan'ny fanenjehana kristianina ny vanim-potoana nanoratan'i Jakoba. Ny fisainana jodaisma dia mampifamatotra ny fahoriana amin'ny fahotana na isam-batan'olona zany na eo amin'ny fiarahamonina. Ankilan'izay ny lazaina fa olo-marina dia miseho amin'ny fananany harena be, fisainana jodaika izany. Tsy lavin'i Jakoba loatra ny fifandraisan'ny fahoriana amin'ny fahotana, indrindra ny aretina. Izany no ampirisian'ny fanatanterahana vavaka eo amin'ny marary mba ho voavela ny elony ka azo fanasitrarana ilay marary. Ao amin'ny toko 5:5 sy ny 5:10 izany. Fa izay tian'i Jakoba avohitra dia izao, arovana mafy ny kristianina anoratany mba tsy ho tafalatsaka amin'ny ota raha tojo fizahan-toetra amin'ny endriny maro samihafa ka tsy hanometsiny an'Andriamanitra. Mendrika handray satroboninahitra fiainana ny olona maharitra fizahan-toetra hoy izy ao amin'ny toko 1:12. Tsy noho ny herin'ny tena no azon'izany fa noho izy tsy niemotra, tsy nanaiky ho tarihin'ny filan'ny nofo. Ny fahatokiana an'Andriamanitra tsy niova no nahazony fandresena sady fantany fa manana anjara tsara lavitra ao amin'ny mandrakizay izy. Fiainana mandrakizay no omena ny olon'Andriamanitra izay avy amin'ny fahoriana be tetỳ ambonin'ny tany. Fizarana farany ho resantsika ary dia hiditra amin'ny fiainana kristianina na ny fampiarana izany fifandraisan'ny finoana sy ny asa izany eo amin'ny fiainana kristianina isika. Tsy mikendry ny asa hahazona fahamarinana ny epistilin'i Jakoba fa ny asa noho ny maha zanak'Andriamanitra. Olona tsy manao ny sitrapon'ny ray, ireo izay tsy manao soa ka dia maty ny finoany. Amin'izany ny asa atao dia tena atao amin'ny fitiavana. Ny finoana fanavotan'ny Kristy ny kristianina dia miteraka asa tsara. Raha tsy miseho ny asa tsara dia finoana diso sy miatsara vela tsy ihany zany. Ny hoe finoana maty araka izay anambaran'i Jakoba azy dia finoana tsy misy aina, finoana tsy mitondra fahavelomana, finoana tsy mandroso ary levona tsy ela. Fa rehefa velona ny finoana dia manetsika ny olona izany, manaingy azy tsy hitoetoe-pona. Ny finoanan'i Jesosy dia manamarika indrindra ny firaisana aminy satria ny hoe mino dia midika hoe matoky, miombona ihany koa miray aminy. Koa raha miray amin'i Jesosy dia mahitsy ny teniny hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Araka izany, izay rehetra manana finoana dia tsy maintsy manao ny asan'i Jesosy, tsy maintsy miaina ny fomban'i Jesosy. Jesosy tsy mba nitazapotsiny ny olona diso lalana fa nanitsy azy ho amin'ny lalamarina. Mandray ohatra isika ny amin'ilay vehivavy nresaka taminy teo am-patsakana, dinika lava be, cure-dame matanjaka be satria tsy sitraky Jesosy ho very io vehivavy io. Tsy mba teo ambavany ny fandatsana na fanesoana fa izay hamerenana azy tao amin'ny lalan'ny fahamasinana no ny matimatezan'i Jesosy nandritra izany dinika izany. Toy izany koa ny nampianaran'i Jesosy ny lalam-pamonjena any Nikodemosy. Tsy mba nanao teny maharary an'i Nikodemosy Jesosy ka nilaza hoe zavatra tokony efa hainao nge izany e. Fa nitarika azy tamin'ny fahamarinana tokoa Jesosy. Nanatrika ireo vahoaka Jesosy, nazoto ny tory ny filazantsara ny famonjena avy tamin'ny fitaman'ny olona rehetra hibebaka. Asan'i Jesosy isan'andro zany. Koa izay rehetra mino an'i Jesosy dia tsy maintsy mirotsaka amin'izany asa fitoriana izany. Arakaraky ny toriana ihany koa no mampirobona ny finoana satria ny fitoriana atao dia miantefa amin'ny mpitory aloha. Ny olona manana finoana
dia tsy maintsy mitory. Dia hoy Paoly, lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Jesosy ihany koa tamin'ny nanatanterahan'ny asany teto an-tany dia tsy nijery fotsiny ireo olona azo pahoriana izy. Ny fitoriana nataon'i Jesosy dia fitoriana amin'ny endriny roa mitambatra, tena tsy afa-misaraka, dia ny eny ambony pilipitra sy ny eny ankianja. Ny lazaina amin'ny hoe eny ambony pilipitra dia anondrona indrindra ny fotoana nampianarany, ny fotoana nitoriany, ny fotoana nanomezany taridalana tamin'ny alalan'ny teny. Ary ny lazaina amin'ny hoe eny ankianja indray dia izy nirotsaka antsehatra tamin'ny fikarakarana ny olona mivantana mihitsy. Ohatra, na nasitrana ny marary izy, na moky ny nona izy, na nafaka sy nanavitra tamin'ny fitsarana ho fanameloana izy, na nabe ny olona amin'ny maha olona manontolo izy. Ireo rehetra ireo no ilazana fa tena nirotsaka tamin'ny sosialim-bahoaka Jesosy raha niasa. Faritana amin'ny fiteny hoe fitoriana sosialy izany asa izany na evangelisation sociale. Ny olona velon'ny finoana koa, satria miray aina amin'ny Jesosy izy ka miray asa aminy, dia manatanteraka ireo rehetra ireo amin'ny fanaingany izany finoana ao anatin'izany. Tsy hain'ny olona manana finoana an' Jesosy ny mitaza-potsiny manoloana ny fahorian'ny hafa, mitaza-potsiny manoloana ny fisahiranan'ny hafa. Tsy mahay, tsy mandray andraikitra izy eo anatrehan'izay zava misy rehetra. Tsy mahay, tsy mandray andraikitra izy, tsy maintsy mandray andraikitra izy. Io dia tsy ferana ho amin'ny sehatry ny fiangonana ihany, tsy amin'ny tontolon'ny fiangonana ihany, fa na dia amin'ny lafim-piaramonina aza. Izany no hitaizanan'ny kristianina ho amin'ny asa diakonaly, mirotsaka amin'ny seham-piainan'ny olona fa tsy mijanona amin'ny tontolon'ny fanahy fotsiny ihany. Ny fikarakaran'Andriamanitra ny olona dia amin'ny lafiny rehetra. Namorona izao tontolo izao izy dia nampisy izay rehetra ilain'ny olona aloha, izay vao nametraka ny olombelona ho eo anivon'izany rehetra izany, mba ho feno ny fisitrahan'ny olombelona ny filany na ilay antsoina hoe besoin. Noho izany, raisitsika avy amin'izany haitantan'Andriamanitra izany, fa tsy ataony ambanin-javatra ny fiahiana ny olombelona amin'ny lafiny manontolo, ary miasa matanjaka amin'izany izy. Tsy sanatria kabary ambony vavahady no ataon'Andriamanitra amin'ny olona, fa ny teny sy ny asa dia tsy misaraka eo aminy. Andriamanitra miasa ny andriamanitsika. Andriamanitra tia miasa, ka izay rehetra mino azy dia mizotra hatrany amin'izany fahavitriana sy fahazotoana miasa izany. Jesosy manangana ny olony ho olon'ny asa, olon'ny hetsika, actif hoy ny teny frantsay. Manaprofo izany ny fampianarana omeny Jesosy hoe tiava ny namanao, izany hoe ianao no mitia ny namanao, fa tsy miandry ny namanao hitianao akory. Toy izany koa ny filazany hoe raha misy tianao ataon'ny olona aminao dia mba ataovy aminy kosa. Raha misy tianao ataon'ny olona aminao dia mba ataovy aminy kosa, maniraka anao ho aktif izy. Fa avadiky ny sain'ny olombelona manaraka ny torohevitra ilay ratsy izany, dia hoy ny olona, raha misy tsy tianao ataon'ny olona aminao dia aza atao aminy. Maniraka ny olona ho pasif, tsy anao na inona izany. Ny fanaovanao asa arak'izany dia tsy ho filanao sitraka sy dera amin'Andriamanitra, tsy ho fitadiavanao valim-pity aminy, tsy ilanao 7-20 aminy, fa miasa ianao ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra. Satria efa nampiombon'ny aminy tamin'ny alalan'ny finoanan' Jesosy ianao, dia tonga miombona hetsika amin'ny mandrakariva koa, hanamarina ny fampianarany ianao hoe maty ny finoana raha tsy misy asa. Dia manainga antsika kristianina rehetra ary zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy hiaina tokoa izany fahaveloman'ny finoana izany, ka iseho amin'ny alalan'ny asa izay ataontsika, izany fiainantsika ny finoana izany, mba tsy ho resaka
ambony vavahady fotsiny na ho resaka ambony latabatra fotsiny ny hilazantsika ny fanaratsika finoana fa tena iantraika mivantana amin'izay rehetra ataotsika izany tsy amin'izay ilantsika sitraka amin'Andriamanitra fa amin'izay ankasitrahantsika an'Andriamanitra noho ny famonjena izay fanataony ho antsika raha teo. Ho tahina mandrakariva tompoko. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fampianarana ho anay indray hirotsaka hatrany eo amin'ny sahamboalobokao hanatanteraka ny asa izay nanirahanao anay. Dia tafianao hery hatrany izahay ary mba handroso tokoa araka izay efa anirahanao anay, araka izay efa iantsoanao anay, dia ho vavolombelon'ny finoananao tokoa izahay haneo mazava fa tsy misy fahatiantoka amin'izay iombonanay eo aminao fa tena hanananay tombony tokoa aza izany firaisanay aminao izany. Vita iny fiainana iray manontolo ianao Jesosy amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.
raikutsituao mitalao aminao intiao zanakao petsaka ireo fadisoako ifunako aminao famelokao menatrao na de niantsoanao fa tsy mendrikatoko ty zao jesosio mifona re ity zandrinao mba mangataka ifamindramponao avelao davelokanatao fa tsy amendrina intsoliao jesosio o aokaremba tsy olavinao fa manleninao mifona aminao Andriamanitro raikutsituao mitanao aminao itiao zanakao petsaka ireo fadisoako ifunako aminao fameloka menatra nateniansanao fa tsy mendrikatoko ty zao jesosio mifona re ity zandrinao mba mangataka ifamindramponao avelao ewelokanatao fa tsy amendrina intsoliao jesosio aokaremba tsy olavinao fa manleninao mifona aminao Kasasaniutaku iroditraku sibesacetaku maesuriavuku cizakaku idrua mandatakamina manjaka yanawanatikwa jesosio esurirereu luto ao amor cavauzikiu retrețarațikiu avena revelucanata fația mea rinaițulia jesosio ciulavinao famameninao ifunaminao menatra nateniansanao fatsime tikatokutizao jesosio mifunarei tizandrinao
mangataka ny faminambona Amena rewelukanaka Fansiame enai Tonia Jesosio ao karemba chiulavina Famanenina ifunamina Famanenina ifunamina Famanenina ifunamina Araka ivavaka izy. Misaotra anao zahay raha io. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao malala anao, tomponay. Misaotra anao fa ny mbola ny famindraponao mbola nampitoy izao anay rehetra. Ary mbola nahatonga anay ho velona tra-famonjena ankehitriny. Ary raha velona koa azy zahay dia tsy velona ho an'ny tenanay akory, fa ianao no antony fahavelomanay, Jesosy io. Misaotra anao ny amin'ny fitehizanao anay eo ambany fahasoavanao mandrakariva koa, ka mbola ahafahanay manatanteraka izay sitrakao hataonay ankehitriny dia miarika ity fampianarana ny amin'ny fanekenao nataonao amin'ny mino ity izahay. Dia misaotra anao fa mbola fahasoavana na fahasoavana no ahafahanay miarika sy mihaino izany amin'ny anaranao Jesosy tomponay no nandratanay izany vavaka izany. Amen. Faly miarahaba antsika zanakiny fiangonana Loterana-Malagasy amin'izao fankalazana ny 10 taona nitsanganan'ny fikambanana izao. 10 taona nijoroana, 10 taona nanambarana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, 10 taona ny faneraserana sy ny fankaherezana indrindra. Dia zava-dehibe loatra zany. Ary raha ohatra moa ka jerena amin'ny hoe 10 taona dia 10 taona izay raha amin'ny olombelona dia famaranana ny fahazazana hidirana amin'ny fahatanorana. Mitombo ny taona ary dia antenaina fa hitombo tahaka izay ihany koa ny andraikitra sahan'ity fikambanany zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ity. Ary dia miarahaba ihany koa ny rehetra izay manaraka izao fotoana rahantsika eto izao. Misaotra nareo tompona andraikitra ihany koa eto amin'ity tambazotra mpifandraisana ity, nanome anjara ny tenako. Ny mitondra fampianarana eto moa dia Pastora Aina. Io no nahafantarany maro ahy teo amin'ny sehatry ny FLM sy fonombola teo amin'ny nivon'ny sinoda-paritany fisakana. Nisy ahy fa noho ny fanendren'ny fiangonantsika dia mamita iraka amin'ny mahadokotera Misionera aty PNJ aho sy ny fianakaviako. Ny fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny mino araka ny Hebreo 10:17 no lohatenin'ny fampianarana soatra masina haroso eto. Koa tsara aloha ny anoritsoritana sy anazavana ty atao hoe fanekena ity. Arabaky teny
dia fifanarahana atao eo amin'ny olona roa na maromaro no atao hoe fanekena. Misy karazany maro ny atao hoe fanekena eo amin'ny andavanandro mpiainatsika. Misy ny atao hoe fanekena ataon'ny olon-droa mifankatia rehefa hiroso amin'ny fanambadiany izy, zany hoe hivady izy roa. Misy fanekena ataony ao. Misy ihany koa eo amintsika malagasy ny fomba ataon'ny mpinamana, fanekena ataon'ny olon-droa mpinamana tsy mifankafoy, lay antsoina hoe mpifatodra, mifamatotra ra dia hoe mpifatodra. Le somary didina kely ny tanana, ny andany sy ny ankilany dia ny anankiray misesitra ny anankiray, zay io ny anan'ny hoe mpifatodra. Fanekena no ao ambadiky reny ihany koa. Tsy vadika fa hitazona amin'ny fifankatiavana. Misy ihany koa ny fanekena atao eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa eo anivon'ny orinasa. Misy ihany koa ny fanekena ifanarahany eo amin'ny tompotrano sy ny mpanofa-trano. Zay ny eo amin'ny akapoben'ny andavanandrom-piainatsika. Fa izay tondrany fampianarana eto kosa dia ny hoe fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny mino. Izany hoe Andriamanitra mihitsy no manao ny fanekena amin'ny mino. Ireo karazana fanekena zay tanysaina dia misy fankatoavany andaniny sy ny ankilany amin'ny fanatanterahana ny fanekena, ireo ny tanysaina teo ambony ireo. Fa ity fanekena ity kosa dia Andriamanitra no manao fanekena, ary tsy miandry izay validation avy aminao izy. Teny fampiasa hitatsika zany ao amin'ny ara-teolojiana zay zany dia eo amin'ny testamenta taloha dia nampiasa miverimberina ny teny hoe fanekena io ihany koa ny ao amin'ny testamenta taloha. Hitatsika eo amin'ny lohateny fa Andriamanitra no manao ny fanekena. Io lay Andriamanitra tsy sahin'ny zanak'Israely tononona anarana fa tondroiny tanany fotsiny. Manondro ny lanitra izy rehefa hanondro azy. Io dia tsy sahin'ny tononona anarana fa masina ary tena masina loatra. Tsy sahin'ny tononona anarana akory lay nanafaka azy teo amin'ny geza-panandevozan'ny Egyptianina. Ary io lay tsy sahin'ny tononona anarana io no nitondra azy sy nitandrana azy nandritra ny 400 taona tany a Lefitra. 400 taona izay nitaizana, 400 taona izay nanabiazana, 400 taona namolavolana, 400 taona nampianarana zay atao hoe sitrapon'Andriamanitra ho tanterahiny reto firenena no fidina ireto. Yahvé na koa Elohim no anarana iantson'izy ireo azy. Teto amintsika indray dia nanonona azy ho Jehova Andriamanitra isika, ary vaotsiana koa taorian'ny dika teny nandalo fanitsina dia nampiasaina ny hoe tompo. Verina ao amin'ilay heviny amin'ny testamenta taloha ary isika mana hevitra telo miavaka tsara ny amin'ny hoe fanekena ao amin'ny testamenta taloha. Ny teny Hebreo hoe dabar no entiny maneho ny hoe fanekena ka ilazana ny teny, ny hoe teny, ilazana ny hoe teny na zavatra. Teny mifono fampanantenana na koa zava-dehibe goavana. Hitatsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:5-20 io, milazalaza ny amin'ilay tany Kanana, lay tany nampanantenana, lay tany tondra-dronono sy tantely. Hevitra faharoa mbola dabara ihany no ampiasaina, zany hoe fa saingy miteny na hoe milaza, zay mitaky setriny afiatrany na fantanterahana avy amin'ireo zay itenenana. Hita ao amin'ny Exodus toko 12:7 io sy ao amin'ny Deutéronomie
toko fahenina andininy fahatelo. Milazalaza kosa io ny amin'ny ho fitandremana ny fanompoana rehefa tonga any amin'ilay tany nampanantenaina. Hevitra fahatelo mbola entin'ny testamenta taloha ihany anehoniny hoe fanekena dia asehony amin'ny hoe amary, izay miteny dika ihany hoe miteny na mamaly ny teny, answer amin'ny teny anglisy answer. De rehefa nojerevana ao amin'ilay atao hoe ohatra ny raisy ny vantana ny amin'ny tantara faharoa toko faha 1:20 de hita fa mitazona ny teny no tiany hambara tao, mitazona ny teny tsy mivadika amin'ny teny. Hita teo amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida mpanjaka izany, nanoloanany amin'ny tsy fahatanterahana sy ny faharatsina teo amin'ny taranaky ty mpanjaka nofidiny manokana ity, dia nitazona misy teny, misy fanekena efa nataony tamin'ny Davida mpanjaka fombola izy teo, dia nitazona zany Andriamanitra satria efa niteny izy. Eo amin'ny testamenta vaovao ndray dia le mpangelomay no nentina ilazana izy ireo, nentina ilazana ny fanekena. De le fanekena voalohany nataon'Andriamanitra izy tenany. Hitatsika ao amin'ny Romanina toko faha-efatra andininy faha-20 andininy hatramin'ny faha 20 izay nanehiny amin'ny nandraisany Abrahama tamin'ny finoana sy fahatokena ny teny fikasana nomen'Andriamanitra azy. Ny teny fikasana no lazaina taminy. Hita ihany koa io epangelomay io ao amin'ny Galatiana toko faha-3 andininy faha-12 ny amin'ny hanomezana ny mino ny teny fikasana no ny finoana any Jesosy Kristy. Hitatsika arak'izay fa miafina ao ambadiky ny fanekena mandrakariva ny teny fikasana. Miafina manaraka moramora tahaka ny aloka manaraka ao farany eo ny amin'ny teny fikasana sy ny fanekena, manaraka ny fanekena hatrany lay teny fikasana. Ary koa satria tandindo ny testamenta vaovao tokoa, ny testamenta taloha, dia io lay ohatra momba ny amin'ny finoana sy ny fahatokiana nanany Abrahama teo anolohan'ilay teny nomen'Andriamanitra azy, ny fanekena nataon'Andriamanitra taminy nisiny atao hoe teny fikasana no raisiny, dia io no mbola ampiasain'ny Romanina ihany koa ao amin'ity Romanina toko faha-efatra andininy faha-20 hatramin'ny faha 20 ity. Io manko dia nilaza tokoa fa efa ho 100 taona i Abrahama mbola tsy niteraky izy mivady. Ny teny fikasana azo ny anefa dia ny hoe ho maro ny zanany, ho maro ny taranany. I Abrahama tsy nisalasala, i Abrahama tena nito tanteraka. Na dia hita fa zavatra ny teny malagasy moa dia afaka nilaza azy tsara hoe tsy mampino, zavatra tsy mampino, kanefa inoana io lay hoe zavatra tsy mampino kanefa inoana io lay endrika anankiray ambadika sehiny amin'ny hoe mpangelomay ihany koa. Isarano misalasala kely fa Abrahama tena nino sy natoko tanteraka. Ary dia ny famatotra tanteraka amin'ny voalazany anorenana amin'ny Hebreo toko 10 andininy 17 izay anorenana nyty araka nyty anorenana nyty fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny mino ity, io finoany Abrahama io ihany izay nihazona mafy dia mafy tokoa izany finoana sy fanekena an'Andriamanitra izany. Tsara satria ao amin'ny Hebreo toko 10 andininy 17 moa no fototra iorenany izao fampianarana hamoanany amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra amin'ny mino zao, dia tsara raha mba azavazavaina kely ihany ity epistily ity amin'ny fijery ankapobeny. Tsy mba nitonona anarana ny mpanonona azy, tsy niseho mba ho fantatry ny mpamaky mihitsy izy, misy antony manokana angamba ao, saingy tsy mbola nisy mpandinika nahafantatra ny antony aloha hatreto. Na izany azy
dia tena manana ny mampiavaka azy ity epistily ity, ho fampaherezana manokana ireo kristianina Hebreo maro niasitra adi-panahy mavaivay tamin'izany fotoana izany, vokatry ny sotasota na olana ny mena novolena handemena ny finoan'ireo kristianina. Fampaherezana tanteraka ny kristianina, tsy hiraviravy tanana no tena kendreny ity taratasy ity. Maneho ny asan'Andriamanitra ray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, ary manambara indrindra koa fa Jesosy Kristy irery ihany no afaka mampiseho antsika ny ray izay mahay izy azy. Tsaroantsika io eo amin'ilay vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany ao amin'ny filazantsarany Jaona 7:12 manontolo. Manaraka izay dia manana foto-kevitra be tena songadina ihany koa ity taratasy ity, dia ny hoe Jesosy zanak'Andriamanitra tokoa. Ary faharoa dia ny hoe ambony noho ny mpisorona rehetra manerana ny Joda Jesosy. Ary farany dia ny hoe Jesosy Kristy no ilay mpisorona be. Ny Hebreo 10:7 hisika ry ambony ny iorenan'ny fampianarana eto. Fakto izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho hazontsika mafy ny fanekena, ny fanantenana, mba tsy hihozongozonana. Dia ao anatin'ny finosana fa mahatoky lay efa nanao ny teny fikasana. Ao anatin'ny finosana eo hoe fa mahatoky lay efa nanao ny teny fikasana. Araka izany voalaza eto zany dia mila hazonina mafy lay fanekena ataon'Andriamanitra. Mila hazonina mafy lay fanekena ataon'Andriamanitra. Arabaky teny ny hoe hazonina mafy dia zavatra fikirina mafy mba tsy ho vosotra na ho latsaka. Ny fahalatsahany na koa ny fianjerany dia mety hiteraka fahasimbana na faharavana tanteraka ihany koa. Ny zavatra iray rava tanteraka dia izy vaky sy torotoro, tsy misy handraisana azy intsony. Amin'ny trangan-javatra sasany ihany koa dia mety ho very iny zavatra latsaka iny rehefa tsy hitanao ny nahalatsahany. Hevitra miafina ny amin'ny hoe mihazona mafy dia azo ambara ihany koa hoe mitandrina tsara azo saro-piaro amin'izany, koa satria hitatsika fa ny teny ny fanekena. Hitatsika teo aloha tamin'ny fanjana teny ny fanekena dia mitandrina tsara zany mba tsy ho rava ny fampianaran-diso. Hitatsika ny tantarany taizan'ny Paoly any Timoty ho mahatoky amin'ny fitandremana ny teny. Ohatra ihany hevitra miafina manaraka n'ilay hoe mitandrina tsara na saro-piaro amin'izany dia ny hoe mila matanjaka ihany koa ara-potokevitra mba tsy ho voahozongozona. Mila matanjaka tsara ara-potokevitra. Ary fahatelo dia ny hoe mahatoky amin'ny finoana, tsy mora mivadika amin'izay efa nekena. Ireo ary noazy zay fa hevitra miafina ny ao amin'izay hoe ny ambadiky ny hoe mihazona mafy. Ny tsara marina kely dia efa nanao fanekena tamin'ny olony tokoa Andriamanitra tany aloha, fa ity voalaza eto ity zao dia ny hoe fanekena vaovao no atolony amin'ny mino. Fa nahoana moa izy nanao fanekena indroa tahaka izany Andriamanitra? Na hoe nahoana no nanavao indray fanekeny Andriamanitra? Fanontania manitikitiany saina tokoa io, fa tsotra ny antony. Ireo olona nanaovan'Andriamanitra fanekena tany aloha dia tsy nihazona na nitandrina tsara ny teny nolazaina taminy, ary tsy nanaja no tsy nankatoa ny didy izay voarakitra tao amin'ny vato fisaka nampitondraina Mosesy, kanefa dia ny tanan'Andriamanitra mivantana mihitsy no nanoratra ilay teny. Hitatsika ao amin'ny Eksodosy 20 io didy nomen'Andriamanitra io. Ny hiarihary tsy takona fenina ny ditrany zanak'Israely
izy ireo tokoa mantsy lay olony fanekena taloha. Ny Exodosy 2:20, 5 sy ny 9 no nampiseho ny fahavetavetany izy ireo. Sabona tsara naseho io tokosy 9 io. Ny amin'ilay nandraisany Mosesy ny vato fisaka nidina avy any tendrombohitra, ary dia naheno zavatra amin'ny kotaba ao amin'ny toby. Noheveriny Mosesy fa fifaliana ve sa firavoravoana? Ao i Andriamanitra. Zavatra hafa n'izay eritreretinao, ny zavatra ataon'ny olona nentinao miakatra nidina avy any Egypta. Miakatra mosa nidina, miakatra avy any Egypta. Dia akory ny hatezera Mosesy rehefa nahita toa, nahita maso ny zavatra nataon'ireto firenena ireto. Hatezerany. Ary dia ilay vato fisaka dia nopotehin'ny Mosesy avy hatrany. Sy reaction hafa be ny Mosesy. Potika, torotoroindray ilay vato fisaka teo izay mitondra ny fanekena nataon'Andriamanitra hamonjena sy hanavotana an'ireto olona ireto. Ho hitondra fiainana ho an'ireto olona ireto. Ireo vato fisaka teo na dia mipotehiny Mosesy aza ireo vato fisaka ireo vokatry ny hatezerany, dia ino Andriamanitra taoriana kely fa mbola izy tenany ihany no namerina indray nanoratra tamin'ilay vato fisaka vaovao, nanoratany ny didy iray ho an'ny reto firenena nofidiny. Mampiseho zany an'ilay Andriamanitra mpamindra fo sy mamela heloka, na dia Andriamanitra saro-piaro azy izy. Fa izay nanao tsy mety kosa nefa na dia Andriamanitra mamindra fo sy Andriamanitra mamela heloka izy dia zao. Ny hiaran'ny sazy, ny hiaran'ny kapoka mandrivorivo, ny hiaran'ny famaizana, ary firy moa ny olona maty ny apatrapotra vokatry zany zavatra nataon'izy ireo zany. Firy satria Andriamanitra dia saro-piaro ary tsy manaiky ny hanosy hosena ny voninahiny izy sy ny fahamasinana izy. Kanefa Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra be fiantrana, Andriamanitra mamela heloka. Hitantsika io ao amin'ny Exodosy 4:7, 5 sy 7. Inona moa zany no tena haseho eto amin'izany? Inona no tena haseho eo? Tsy hafa fa ny fanekena nataon'Andriamanitra dia fanekena nataony tamin'ny olombelona tsy tanteraka. Olombelona mpanota. Ka indro izy mihitsy nidina namboatra sy manangana ny rava. Ary izy hatrany no misahirana. Ary na dia nanao izay ho hafa ny az'Andriamanitra tamin'ny nanadiovan'ity firenena mahafiatoka ity, mialohan'ny hidirany ao amin'ny tany nampanantenaina, dia indrisy fa mbola nipotra ihany ny tsy fahatanterahana sy ny tsy fankatoavana n'Andriamanitra, na dia fa nomena mpaminany maro ny fandimby aza. Koa dia indro Andriamanitra fa nanavao ny fanekena indray, ka tsy tamin'ny vato fisaka intsony toy izay natolony amin'ny Mosesy nanoratany ny teny, fa napetrany ho ao an-tsaina sy nosoratany ao am-pon'ny olony ny fanekena vaovao ny lalàna. Ao amin'ny Hebreo 5:10, 10 sy ny Jeremia 1:30, 7. Nisy fahasamihafany tahaka izany ihany koa ny fomba mampanao teo amin'ny asa fisororana teo amin'ireo vondron'olona roa samihafa, ireo nanomboka hatreo. Dia ireo vondron'ny olony fanekena taloha sy ny olony fanekena vaovao. Fanatitra latsa-drà mako tamin'ny alalan'ny biby novonoina no namitrana-pihavanana tamin'Andriamanitra ho an'ireo olona taloha. Fanenjanaky ny fanekena taloha, izay atao isaky ny mangataka famelan-keloka. Fa ny rany Jesosy Kristy kosa no manadio sy manafaka ireo olony fanekena vaovao amin'ny fahotany, dia lay rana latsaky Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Sarobidy io, ary zavatra tena tsy eritreretin'ny sain'olombelona mihitsy ny lalana ny zoran'Andriamanitra ny amin'izay fomba entiny hanavotana
andraolombelona manoloana ny fahaverezana efa miandry azy. Raha iverezana kely izay voalaza ery ambony dia nosoratin'Andriamanitra ao am-po sy ao an-tsain'ny olon'ny fanekena vaovao ny lalàny. Inona ny dikan'izany? Mba hiraikitra tsara ao amin'ny fitadidiana, ho saintsaina andro aman'alina, na isak'izay mahatsiaro amin'ny fotoana rehetra. Ka raha mbola olona mahana saina mieritreritra ihany koa dia tsy mba hanadino mihitsy ny lalàn'Andriamanitra. Miray hevitra ngamba isika rehetra fa ny saina no mandrindra sy mandamina ny zavatra rehetra eo amin'ny andavanandrom-piaina ny zanak'olombelona mba ho lavorary izay ataony. Fa rehefa tena dinihina akaiky dia ny fo no mibaiko sy mahatanteraka ny tsara, mahatanteraka tsara ny asan'ny saina, ary ny fo no tena mandray ny fanapahan-kevitra farany. Raha atao mahitsy dia ny fanapahan-kevitry ny fo no tanterahan'ny saina. Tsy nataony tao an-tsaina fotsiny ny lalàna, fa nosoratany ao am-po mihitsy, satria ny fo no azo antoka tsy hivadika. Ary tsy mba mahay mamitaka na mihatsara velantsika io fo io. Fankatoavana sy fahatokena ho mpampanajana 100% arak'izany no andrasan'Andriamanitra amintsika olo ny fanekena vaovao, zay ambara fa mino eto. Io teny hoe mino koa dia manana fomba maritany azy ny mpandinika. Hita ao amin'ny testamenta taloha io mino io, raisina ohatra amin'izany ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ihany. Abrahama ray ny mino, Abrahama ray ny mino. Ohatra ny raisina amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zay nino tokoa sy natoko tanteraka ny teny nolazana taminy, na dia tsy hita ny masony azy. Io no zava-dehibe amin'izao hoe na dia tsy hita ny masony azy. Io no tena tsindriana mafy eto. Mino izy na dia tsy hita ny masony azy. Hitantsika ao amin'ny Genesis 5:5 ny mahakasika an'io. Ny hoe mino dia mahazo antoka sy mahatsapa fa marina ny fanambaran'ny olona na ny fanambarana ny zavatra iray. Amanina moa ny ilazany ao amin'ny testamenta aloha amin'ny teny Hebreo azy, amanina. Ary ny testamenta vaovao ihany koa dia ahitana matetika io teny hoe mino io, pisteo, kosa indray no anambarany azy amin'ny teny Grika, zay anamona indrindra fa mino sy matoky an'i Kristy, fa izy no ilay nataon'Andriamanitra hamonjy sy hanavitra ny olony. Ary dia hitantsika ao amin'ny Mateo 7:7 izay mampiseho an'i Jesosy sy ilay kapiteny tao Kapernaum io. Ny finoana nananan'ilay kapiteny no nahazahoany fanasitranana rehefa niarika any Jesosy mivantana izy. Tenin'i Jesosy ny mbava, ny nony niaraka amin'ny vava dia sitrana zay marary tany amin'ny kilometra maromaro miala azy eo, misy azy eo. Fa inona marina moa zany ny tanjona kendren'Andriamanitra ny amin'ity fanekena vaovao ataony ity. Tsy niova ny fikendreny, fa tahaka ny tamin'ny olo ny fanekena taloha ihany koa. Dia ny hoe izaho ho Andriamanina ary izy ho oloko. Hebreo 5:10. Zafady. Tsy niova firehakevitran'Andriamanitra, fa mbola io zay efa netiny teo amin'ny olo ny fanekena taloha no mbola no bataina katy amin'ny olo ny fanekena vaovao, dia izay hoe izaho ho Andriamanitra reo ary anareo ho oloko. Lay fahatokena sy fankatoavana miampy fanajana sy ny fahatahorana azy Andriamanitra no tsy voaharina sy tsy nipetraka mihitsy teo amin'ireo nanaovana ny fanekena tany aloha. Ny tena fototra sy ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy zany no tena lesoka arak'izany. Inona ary no andrasana amintsika olo ny fanekena vaovao zay antsoina hoe mino, satria fa nosoratin'Andriamanitra ao am-potsika sy nataony ao an-tsaintsika ny lalàna
dia mba matoky izy ankehitriny fa tsy ho voazongozona tahaka zay nahazo ny tany aloha intsony reto zanaky ny fanekena vaovao. Raha ny marina e dia ny fanekena tokoa ny vaovao, fa ny olona ankehitriny dia ilay taranaky ny tany aloha, taranaky ny tany aloha ihany. Koa dia Andriamanitra misy indray no mijery hoe ahoana ary no fomba hatao, dia io fa tonga ny fanekena vaovao. Fa lay olona dia taranaky ny avy any aloha ihany no mandray an'ity fanekena vaovao ity. Koa vokatry zay sarotra tamin'ny Jiosy nandray ny fanambarany Jesosy, sarotra tamin'ny reto taranaka vaovao reto olony fanekena vaovao reto, na dia ireo ara dia sarotra taminy nandray ny fanambarany Jesosy lay hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay, ary za fanangana azy amin'ny andro farany. Jaona 4:4. Io lay hoe Jesosy mofinaina. Ny rany Jesosy arak'izany dia rany fanekena vaovao tokoa, miantoka ny handovana ny fiainana mandrakizay, miaina eo ambany fahasoavan'Andriamanitra tanteraka araka izany ny olony fanekena vaovao, ary nomena ho eo ampelantanany ny fiasam-pahasoavana amin'ny alalan'ny hoe fiangonana, amin'ny alalan'ny fijoroan'ny fiangonana, dia tonga nandray eo ampelantanany atao hoe fiasam-pahasoavana ny olony fanekena vaovao. Ao no andraisan'ny mino ny atao hoe famelan-keloka, fa zadiny fa izay voavela-heloka ihany no andova ny fiainana mandrakizay ho an'ny zanaky ny fanekena vaovao. Dia manana tombony manokana izy ireo ny amin'ny andraisan'ny inony ny fanahy masina ho mpanalalana sy mpananatra. Ny fanahy masina tokoa no bitsibitsika ao amin'ny saina sy ny fanahy ny zanaky ny fanekena vaovao. Raha misy fahadosoana ka miala amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamindray izy, na somary bolisatra kely ray izy, na malama dia midaraboka indray, io fanahy masina io no tena manisy sy mampahatsiaro azy ka hiverenany amin'ny lalana tokony izorany, fa tsy andehany amin'ny lalana diso izy. Dia mbola io fanahy masina io ihany no mbola manetsika ny fo, lay fo tsy mba mamitaka, lay fo azo antoka, hibebaka miaiky ny zavatra tsy mety natao. Fa ny fo isika tsy mba mandaika, tsy mba mamitaka. Ary dia hita mihitsy manoloana ny mety hoe lay hoe misy moa zany rehefa tratrany na ny fomba amampanao amin'ny firenena sy ny zavatra maro sy hafa, misy zavatra tena mahakiva mihitsy, kanefa dia eo no amin'ny hoe fifikirana amin'ny fomba amampanao, fifikirana amin'ny fomba ny razana sy ny karazana. Aty amin'ilay firenena vatanina amin'izao fotoana moa zany dia ahitana mihitsy tena misy zavatra Jesosy eo. Aiza olona mahalala manonona ny anaranao, mba mahalalanao ary mahay mivavaka mipololotra vavaka zany dia oka fotsiny. Fa nahoana no mbola mampirafy ianao amin'ity fomba ny zareo ty izy, mampalahelo. Fa eo no mampiarikiariky osa nefa hoe fanahy mahery fa tsy mba fanahy osa, ny fanahin'Andriamanitra izay nampitoeriny amin'ireo olony fanekena vaovao. Ka ahaizany miova ary dia efa tapa-kevitra tokoa izy, mipetraka aby ny zavatra rehetra na izay hita fa mety hanelingelina ny fifandraisany amin'ilay Andriamanitra no fanekena taminy. Ary avy amin'izany no mahatonga afaka tsy manatahotra akory fa mandray ary mampiatra akory hoe izay hahaverenao amin'ny helo no atahoro, fa tsy izay zavatra ivelany sy manodidididina ihany sy hitondra makaiza akory, fa vo maika aza hitondranao amin'ny fahafatesana sy ny fijaliana sy ny zavatra sandoka sy fitaka, fa izay hahaverenao amin'ny helo no atahoro. Manao ny asany tokoa arak'izany ny fanahy masina, arak'izay tratrany ary tsy mba miala sasatra izy. Na izany aza nefa dia miharihary eo amin'ny asa sy ny teny
ary ny hevitra isanandro ny amin'ny fomba ataotsika isanandro na dia efa miary maheresy lahatra ny amin'ny atao, na dia voatsapa tahaka ny fitsapana n'ity zavatra tsapahitanako hazo atao loko ty azany ny amin'ny atao Andriamanitra eo akaikinao sy momba anao sy mibata anao sy manampy anao, dia mbola miary hatrany ny tsy fahatanterahana, tsy fanajana ny fanekena nataony tamiko sy taminao. Fa efa tandra vadikoditra tokoa eo amin'ny olombelona ny fahotana. Fantatr'Andriamanitra io ka izany napaharetany ny famondrapony amitsika. Fa Andriamanitra tokoa tsy mba olombelona ka isaina tahaka ny olombelona manoloana ny fahadisoam-panantenana hazo azy. Moa tsy naharary azy va ny fahalavoan'ny Adama sy Eva izay naharava tanteraka ny planina efa nataony hatrany am-boalohany. Moa tsy nampalahelo azy hoe namonoany Kaina ny Abela eo ambany maso ny manjary ilo fa velona ny fifamonoana. Tsy hita moa ve tsy niariary teo ambany maso ny namonoany Davida mpanjaka ankoraka any Oria no ny fitsiritany ny vadin'ity lehilahy antsoina hoe Oria ity dia Batseba zany, fa mbola ny karakarainy sy notahiny ary mbola narova ny hatrany ireny olona ireny fa tsy narieny tamin'ny hadalany. Na izany azy dia samy nahazo kapoka mandrivorivo fa tsy nisy afamaina tamin'ny ratsy izay nataony, satria zay lay Andriamanitsika, zay izy zay. Koa maika ve raha isika kehitriny zay efa nampiavanina tamin'ny alalan'ny zanany malalany, efa nitondrany zanany mafy indrindra, hisolo vaika, hisolo vava, nisolo toerana atsika, maika fa isika tsy ho arovany sy hahazo famondrapo aminy. Izany anefa tsy midika hoe hilalao fahotana isika. Tsy midika izany fa mahazo milalao fahotana isika, mahazo milalao isika. Araka ny Romanina 9:1 sy 2 izay milaza toy izao hoe mbola hitoetra ao amin'io tahiany va isika hitombon'ny fahasoavana, sanatria izany hataontsika zay efa matiny amin'io tahoana no ho velona amin'ny hiany. Marina fa eto amin'izao tontolo izao tokoa isika, ary hoharina amin'ny zanak'ondry latsaka eo afovoan'ny amboadia maro, ary eo amboadia ireo dia samy vonona ny handrapaka hihinana antsika izy rehetra. Fa iza moa ireo amboadia ireo lay andavanandrom-piainantsika izay ho zavatra maro mitady hampiozongozona lay fanekena efa voaraitsika. Ireo amboadia miranirany be ireo lay fakapanahy maro isan-karazany tsy haitany saina intsony izy rehetra, fa maro dia maro izay ampilendalendainy devoly ny zanak'Andriamanitra. Ary zany koa isika tena zanak'Andriamanitra, fa isika ampilendalendainy devoly amin'ny zavatra hafa, lay devoly fahavalon'ny raitsika zay an-danitra. Manoloana izany rehetra zany sy ho setry ny fanekena atao Andriamanitra amin'ny mino, dia indramina indray eto ny hafatry Paoly ao amin'ny Efesianina 1:1-12 milazalaza ny tokony hitafianareo fiadian'Andriamanitra efa natolony ho eo ampilatanantsika, mba hahafahantsika hamahatra tsara manoloana ny fanambolen'ny devoly. Ary tahaka ny Paoly moa dia nataony tahaka ny taimboraka mihitsy ny zavatra rehetra mihoatra ny hatsaran'ny Kristy ao amin'ny Filipianina 4:5 no anehony an'izany. Dia hoy koa Josoany ao amin'ny Josoa 1:5 manambara mampahery atsika hoe koa mahereza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po ianao, fa momba anao Jehova Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Toko lehibe nie zany ho an'ny mino izay nahafikitra tsara ny fanekena eo am-panatanterahana ny fiazakazahana. Fa rehefa vita zany ka nahatanteraka tokoa ny ady tsara ny finoana, fa tsy hoe mino mpanaraka volontany na mino anarana entina fotsiny,
fa rehefa tena nahatoky tamin'ny ady tsara ny finoana dia ny tompony efa manomana fitoerana ho an'izay tena nandresy, ho an'izay tena nandresy. Fa hoy Jesosy, ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho izy, dia ho avy ndray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa. Tsara le zany. Ao amin'ny Jaona 4:7 no anambarany Jesosy an'izany amin'ny filazantsara ny Jaona. Zava-dehibe tokoa zany hoe hiara-mandova fiainana mandrakizay amin'ilay antony fahavelomantsika ankehitriny dia Jesosy Kristy. Tsara, tsara raha tsy misy tsara ho tahaka an'izany. Koa herezo romeny, azakivy, azaketraka, na dia mandalo ady sarotra sy mavaivay aza ankehitriny, tena mavaivay. Raha tsy hilaza fa tsy olana teraky ny Covid io. Misy ady mpanahy mahamay be mihitsy atrehina ankehitriny. Rehefa mijery ny fiainan'ny fiangonana, vokatry ny fifanandrinan'ny hery roa samy hafa, ary hita hoe tahaka ny asa fitaovana ampiasain'ilay adversaire-n'Andriamanitra indray le izy. Rehefa tena jerevany, misy hery roa mifanandrina ao. Toa mahatsiaro tery ny fiangonana amin'izany fotoana izany kanefa tsy sepotra. Tery izy, terena mafy dia mafy, fa tsy ho sepotra izy. Matokia nefa fa Kristy ihany koa ne efa naharesy zao tontolo zao e. Ao amin'ny Matteo 5:17 no manambara an'izay. Ka izay rehetra ao amin'ny Kristy, ary Kristy ao aminy, dia haharesy izao tontolo zao koa. Manana faharetana, mba tsy hihozolozona ny fanantenana velona, efa ao anatitsika. Tsarovy, fa ny fandresena dia tsy fandresena. Tsy fandresena ny fandresena raha tsy misy ady atrehinao. Fa io satroboninahitra omena ny mpandresy io, dia tsy azo azo foana io raha tsy andrena ilika tompoko. Koa eo ampiatrehana an'izany, dia aoka hitoetra betsaka ao anatinareo ny tenin'ny Kristy. Ao amin'ny Kolosiana 4:5 anambarany Paoly an'izany. Aoka hitoetra betsaka ao anatinareo ny tenin'ny Kristy. Koa aza manary ny fahatokianareo izay misy vasoa lehibe, fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazoanareo izay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Hebreo 10:5-7. Ary ny oloko marina dia ho velony ny finoana, fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahy. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra, sika tsy naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Hebreo 10:5-7. Tampamalana ary dia tsarovy mandrakariva fa ny fanekena nataon'Andriamanitra taminao zanaky ny fanekena vaovao, ianao izay antsoina hoe mino ankehitriny, dia tsy hafa fa ny handovanao ny fiainana mandrakizay no fikasany aminao. Ho an'Andriamanitra ray sy zanakary fanahy masina ireny ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra mandrakakehitriny ary mandrakizay. Amen. Itaina uya va Jesusi, kulamena wekanzumba. Itodalo uya swa Jesusi, aruta uwa maayaba.
Ciperano ti andandaan Arambeluana Asumanga aire Tesose Angatera ay pisauraan Kita ina uya va Jesusi Ulamena wetan zumba Ito tanu uyesu Jesusi Arutau mama ayaba Ciperanu ti andandaan Arembelu wana Lefare zahai Lelafu zahai Jesusi Midela zahai Midula zahai Fafare aba Shumanga aire Jesusi Angatera ay pisauraan Itaina uya va Jesusi Ulamena wetan zumba Itutanu uyesu Jesusi Arutau wa maayaba Ciperanu ti andandaan Arembelu wana Zahai, Terabu Zahai, Jesus, Nidera Zahai, Nidula Zahai, Papa, Deaba. Itaina uya va Jesusi Ulamena wetan zumba Itutanu uyesu Jesusi Arutau wa maayaba Ciperanu ti andandaan Arembelu
Yara mivavaka isika rehetra. Satranao zahay Andriamanitra raha zanaka ny fanahy masina fanomenao ity fotoana ity izay lehibe eo amin'ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy dia ny nahazo ny 10 taona. Dia tahio ny fampianarana atao eto mba ahitana ny voninahitra ao. Ahatonga anay olo nahazo famonjena miasa amin'ny fitiavana ary miasa tsara. Ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Fifaliana lehibe no andraisana anjara amin'ity fandaharana izay notontosain'ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ka andraisana anjara amin'ny fampianarana soratra masina izay nampitondrana ny lohahevitra hoe ny fiainana, ny famonjena azo avy amin'Andriamanitra, ny olona nohamarinina dia miasa amin'ny fitiavana sy manao asa tsara. Isaorana ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy nanome an'ity lohahevitra ity. Ary isaorana ihany koa ny fisian'ny teknisiana izay mampiasa ny sera marolafy ho izarana ny tenin'Andriamanitra. Indrindra tandrify indrindra ho antsika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ity lohahevitra ity. Ny fiainana ny famonjena azo avy amin'Andriamanitra. Ny famonjena dia asan'Andriamanitra irerihiany. Andriamanitra no namonjy ny olona noho ny fitiavana. Ka dia voavonjy ao amin'ny Kristy Jesosy isika noho ny finoana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao. Ny famonjenanao dia tsy mila fiarah-miasa aminao Andriamanitra, fa asan'Andriamanitra ny famonjena. Ka rehefa novonjena ianao dia tonga manana fiainana. Fiainana azo noho ny famonjena izay nataon'Andriamanitra. Inona no atao hoe fiainana? Ka mahatonga antsika manao hoe ahoana ny tokony ho fiainany olona mino izay nahazo famonjena avy amin'Andriamanitra. Raha ny rakovolana malagasy no jereko dia izao no andikany azy. Ny atao hoe fiainana dia fempotoana eo anelanelan'ny fahaterahana sy ny fahafatesana. Fa ny soratra masina kosa indrindra Jesosy raha milaza azy dia hoy izy: izaho no manome fiainana, dia fiainana be dia be. Ary ny azy dia tsy eo anelanelan'ny fahaterahana sy ny fahafatesana ihany, fa mitohy hatrany amin'ny mandrakizay. Fa izay ho resahintsika eto dia izao: ahoana ny tokony ho fiainany mino eo anelanelan'ny fahaterahany sy ny fahafatesany, zany hoe rehefa nomen'Andriamanitra tombo pahasoavana fahavelomana izy, ahoana no tokony ho fiainany mino izany famonjena azo avy amin'Andriamanitra izany. Inona moa no atao hoe famonjena rehefa nofaritantsika ny atao hoe fiainana? Ny atao hoe famonjena dia fanalana ny olona anankiray amin'ny loza na ny fahasahiranana mihatra eo amin'ny fiainana. Jesosy Kristy no nitondra famonjena ho antsika satria nanala antsika tao anatin'ny fahasahiranana sy ny loza izay saika ho nihatra amintsika. Voavonjy isika noho ny asa fanavotana nataon'i Jesosy. Nalainy tao anatin'ny loza ka nafindrany tao anatin'ny fiainam-baovao. Io no mahatonga ny Paolo milaza hoe misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny ovan'ny olona masina eo ny mazava. Ka namindra antsika ho fanjakany zanany malalany izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Ny famonjena zany dia ny fanalana ny olona anankiray eo amin'ny loza na ny fahasahiranana miteraka fahoriana ho azy. Andriamanitra nanala ny loza, nanala ny fahasahiranana noho ny asa nataon'i Kristy. Koa ny olona nahazo famonjena ihany koa dia irahina hanala ny loza sy ny fahasahiranana
eo amin'ny namany sy ny mpiarabelona aminy raha tadidintsika izay nolazain'ilay tantara any amin'ny lioka hoe iza ry namako olay olona ka nahatonga an Jesosy nanohatra ilay Samaritana izay namonjy ilay azony jiolahy ka ianao ny fiainanao dia natao hitondra famonjena hanala ny loza eo amin'ny fiainany mpiarabelona aminao fa tsy voamaika hanabotry na hitondra fahoriana sy fampahoriana ho any manodidina anao. Fiainana ny famonjena, fiainana fa tsy sarisary. Any amin'ny fahitalavitra dia mahita atsika ireny sary fijereny ankizy ataony fiteny frantsay hoe dessin animé. Izany hoe tsy tena velona fa sary ampiaina ihany toa mihetsika fa tsy tena miaina. Betsaka ny olona nahazo famonjena avy amin'Andriamanitra maimaimpoana no manao ny fiainany sy ny finoany tahaka ny dessin animé. Mihetsiketsika ihany toa fampisehoana mivelatra fa tsy fiainana hita mikoriana ao amin'ny rany sy ny ADN-ny. Hoy indrindra rainy Soalambo zay rainy fifohazana teto amintsika. Aza tao hoe hay ny soratra masina raha tsy efa niainana. Izany hoe ny famonjena dia tonga fiainana ary rehefa iainanao izy dia izay vao hay. Miseho amin'ny fiainana andavanandro ny fiainany olombonjena fa tsy ny alahady hiany. Ohatra atao hoe pastora na mpiandry na diakona na kristiana rehefa alahady fa rehefa amin'ny andavanandro izy dia sahirana ny olona no mijery ny fiainany fa tsy hita ho aminy ny fifanampahany anarana amin'ny Kristy. Fa izay ataony gentilisa aza dia mbola ihoarany sadasada manantsoratra. Hainy tsy anjery ny ho aza mangalatra, aza mijangajanga, aza mamono olona, fa hoana no iainany izany eo amin'ny fiainany andavanandro hahatonga azy ho fiainana. I Paoly dia manazava izany amin'ny Efesiana 4:4. Ary mba ho tafinareo ny toetra vaovao zay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Ny olona izay notafian'Andriamanitra toetra vaovao ao amin'ny Kristy dia mandeha amin'ny fahitsiana, fahamasinana ary ny fahamarinana. Tsy kristiana mivilavila, lava tanana, ka milaza hoe tian'Andriamanitra amin'ny fony sy ny sainy manontolo kanefa ny tanany sy ny tongotry ary ny masony dia any amin'ny toeran-kafa. Ny olona nahazo famonjena dia manana fiainana mitondra vaovao mahafaly, ary izany no ilazany Isaia azy any amin'ny 2:17 hoe akory ny hatsara ny tongotry ry mitondra ny teny soa mahafaly eny an-tandrombohitra, fa sady mitory fiadanana no mitory famonjena. Ny fiainana ny famonjena avy amin'Andriamanitra dia zavatra azo tsapaina sy hita eo amin'ny fiainana fa tsy zavatra atao tsy anjery. Mivarotsy ronono re asia rano, ka raha efa tsy lintatsy lasa 5 lintatsy mangalatra, mefetsy, manao fivarotana sandoka.
tsy zany ny fiainana ny famonjena azo avy amin'Andriamanitra, fa fiainana mandeha amin'ny fahitsiana ary amin'ny fahamarinana. Avereno ny famerim-bolan'ny olona lasany aminao, ataovo marina ny mizana fandanjana ny amin'ny fivarotana, metenena ny marina sy ny mahitsy any amin'ny toeram-piasana. Ny fiainanao dia epistely mivelatra vakiny izao tontolo izao ka ahalalany ny famonjena. Hoy ity sinoa anankiray: naneno mafy teo amin'ny sofiko sy ny masoko ny toetranao, ka dia tsy heniko izay lazain'Andriamanitra avy amin'ny soratra masiny. Ny mitondra ny teny soa mahafaly dia lazainy Isaia fa tsara tongotra, fa i Paoly kosa dia milaza azy hoe ambasadaro na maso ivohon'ny Kristy, manambara ilay famonjena nataon'Andriamanitra. Dia hoy ity prezidany Tanzaniana teo aloha Julius Nyerere: raha fantatrao fa misy endrik'Andriamanitra ny eo amin'ny zaza anankiray izay tsy manan-kohanina sy maloto ny masony, dia ny anjaranao fiangonana ny manala ny lalitra sy ny loto eo amin'ny tarehiny, mba hipetrahany amin'ny fahamboniana sy ny mahaendrik'Andriamanitra azy. Io lay famonjena ilainy zaza, io no famonjena ilainy fiarahamonina hitondra ny fiadanana, hahatsapany ny hatsarany any an-danitra. Fiainana ny famonjena avy amin'Andriamanitra dia tsy tahak'andry Naruto mihetsiketsiky ao amin'ny dessin animé, fa fiainana ataonao eo amin'ny fiainanao hatramin'ny madinika indrindra. Ka hoy Cyprien raha nilaza ny ampitory ny tenin'Andriamanitra: raha ratsy fiainana sy tsy mitondra fiainana ho an'ny fiarahamonina ny mpitondry ny tenin'Andriamanitra, ilay masovo eto amin'izao tontolo izao, dia tahaka ny tantely an-tanamboka mamy fa ty misy azy ro raty, ro tsy tiany satria misy aretina. Kristiana boka ve ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy, kapitary bato vilambava, hafa ty tondroe, hafa ty atao. Le hoere aza ny ataoko no atao, fa ny teniko ny tanteraho. Aiza no hisy zavatra tahaka an'izany? Fa ny famonjena avy amin'Andriamanitra dia iainana, fa tsy atao ho lazaina na hatao slogan. Fiainana amin'ny famonjena, fampahafantarana ny olona ny fiainana noentiny Jesosy ao amin'ny andavanandro mpiainana. Tsy voatery hitondra etikety ianao hoe izaho diakona na pastora na teolojiana na kristiana, fa ny fiainanao no hahalalany olona fa izany no natao hoe nahazo famonjena avy amin'Andriamanitra. Manala ny hafa ao amin'ny loza, ao amin'ny fahasahiranana, ka mamindra azy amin'ny fanjakam-piadanana sy ny fanjakany fiainana. Hataony ahoana moa
no fino raha tsy misy mpitory. Ianao no hitory azy amin'ny teny na amin'ny asa hahafantarany ilay famonjena avy amin'Andriamanitra. Fiainana famonjena, fiainana mitory fiadanana, fiainana miendrika ny mahazanak'Andriamanitra azy, mandeha tahaka ny zanaky ny mazava. Ny olona mandeha ao amin'ny maizina, kafazatsy maizina, le hita avao ty koloara handehana amin'ny maizina ao. Fa ny mahagaga ny kristiana efa taty amin'ny mazava, mahay mandeha ihany koa ao anatin'ny maizina ka hatrany ambany latabatra. Dia hainy ny mandeha ao anatin'ny maizina. Tsy zany anefa nolazaina eto. Fa ny olona nahazo ny famonjena dia zanaky ny mazava, manaraka ny sitrampon'Andriamanitra ary mijoro amin'ny fahamarinana. Fahamarinana iainana fa tsy fahamarinana atao tsy anjery na atao ho faneva. Izay no jerentsika amin'ny tampany voalohany. Fa amin'ny tampany faharoa isika dia hijery ny asan'Andriamanitra, ny asa taonao amin'ny fitiavana manao asa tsara. Ny tampany faharoa, olona no hamarinina dia miasa amin'ny fitiavana sy manao asa tsara. Ny olona manao ahoana no atao hoe no hamarinina? Olona meloka, very sy voaozona ny olombelona, araka ny Romana 7:10, tsy misy marina na dia iray akory aza. Taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka. Kanefa rehefa manoloana ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lalàna, dia Jesosy Kristy no nisolo azy. Izy no nisolo ny olombelona. Ka dia hoy Paulo amin'ny Romana 9:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary eo amin'ny 3:30 izy dia hoy izy, iza no hiampanga ny olombafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no efa nanamarina azy. Iza no hanameloka? Kristy Jesosy no efa maty. Eny nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra ao an-tananakavan'Andriamanitra ray ary mifona ho antsika. No hamarinina ianao, tsy manan-keloka ianao noho ny amin'ny Kristy Jesosy, ary tonga olom-boafidy sady zanaka no malala. Io lay olona no hamarinina, ilay olona nahazo famonjena ka miaina araka ny sitrampon'Andriamanitra. Eo anatrehan'ny fitsarana dia marina ianao noho ny nataony Kristy. Dia hoy Lutera raha manazava an'izany, Martin Lutera, ny fahamarinan'i Kristy dia nomeny antsika. Nanao fanakalozana mahasambatra izy, ka ny ratsy rehetra tao amiko sy tao aminao dia nomeny ani Jesosy, no raisin'i Jesosy. Io no nahafaty azy ny fahotanao. Fa ny tsara indrindra ao amin'ny Jesosy kosa nomeny ahy, ary nosasany ny fahotako, ka nolazainy hoe namangatrakatra tahaka ny sily, ho fotsiako tahaka ny volon'ondry fotsy. Nomeny Kristy anao ny fahamarinany, ny fahamasinany. Marina ianao rehefa no hamarininy,
araka izany dia miasa amin'ny fitiavana. Ny fitiavana no loharano miteraka ny ony amin'ny atao. Ny fitiavana no tony solika mampandeha ny asa. Io no mahatonga ny tanora raha vao tsy tiany ny asa tsy ataony amin'ny fitiavana dia hoy izy tsy misy ambiasy ny asanay. Tsy mahita fifaliana sy fitiavana izy amin'ny fanaovana ny asa. Andriamanitra nefa nametraka azy teto amin'izao tontolo izao araka ny Genesis 2:5-5 hiasa sy hitandrina ny saha. Ny miasa sy mitandrina dia manao azy araka ny fikasany tompony azy. Andriamanitra no tompony zavatra rehetra. Nametrahana andraikitra ianao ary io no mahaolombelona anao. Nametrahana andraikitra sy tompon'andraikitra ary antenay nafahanao tamberina andraikitra amin'ny naniraka anao. Tsy olona mpanilika andraikitra amin'ny hafa fa olona mahatsiaro tena hiasa amin'ny fitiavana. Hoy Jesosy, tahaka naniraha ny raha iahy no anarahako anareo koa. Irahana ianao hanao ny misionany Jesosy teto amin'izao tontolo izao, ny tsabo ny marary, namoky ny sahira na ninoana, nitory filazantsara sy vaovao mahafaly ho an'ny malahelo, namaha ny mpifatotra. Io no anirahana ny fiangonana. Izaho miasa hoy Jesosy satria ny raiko miasa. Iraina ianao hiasa raha mbola velona eto amin'izao tontolo izao, hiasa sy hitandrina ny saha. Andriamanitra raha namorona an'izao tontolo izao dia nanao fahamoronana lehibe sy tsara indrindra, ka io no mahatonga ny mpanao salamo amin'ny salamo 2:102 hoe lehibe ny asany Jehova ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Izay rehetra mandinika ny halehibe ny asany Jehova dia miasa amin'ny fitiavana fa tsy amin'ny tahotra dia ny tahotra andevo. Namorona izao tontolo izao Andriamanitra ary ny olombelona nataony faratampony fa nataony mitovy amin'ny endriny ary nomeny fahefana hanjaka amin'ny zavaboahary sy ny zavatra rehetra. Manana programa sy lamina eo amin'ny fiainana Andriamanitra. Fa ny fony mbola tsy ary ianao, hoy ny tenany amin'ny Jeremia, dia efa no volavolaiko ho mpaminany ho an'ny firenena. Izany hoe hiteny hizara ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny mpiaramonina aminao. Manana vina aminao Andriamanitra. Fery ny isan'ny vahoaka malagasy, fery ny isan'ny kristiana, fery ny isan'ny Loterana. Raha ny Loterana ihany efatra tapitrisa, ny vahoaka malagasy eo amin'ny 420 tapitrisa. I Madagasikara dia lazaina hoe firenena kristiana ary atao hoe Madagasikara ho an'i Kristy. Miasa amin'ny fitiavana amin'ny fo ve ny tsirairay sa manao 30 andro fanjava raiky, mpanompo ratsy sady malaina, tsy te hiasa amin'ny tanany fa te hanana zavatra tsara nefa ny asany tsy ataony lavorary fa zara fa vita, miaigny amin'ny hoe eo ihany. Andriamanitra nefa raha namorona anao dia nanao hoe indro fa tsara indrindra, ary anao dia zanaka. Nefa betsaka ny kristiana manilika andraikitra fa manao hoe ka ny fanjakana tsy manao an'izao, ka ny fiangonana tsy manao an'izao. Ianao tsirairay io
no mitambatra ho fiangonana sy firenena. Inona no nataonao ho an'ny firenena? Hoy ity filohan'ny Amerika. Fa aza manontany hoe inona no nataony firenena amiko? Fa inona no nataonao ho an'ny firenenao amin'ny maha teratany malagasy sy teratany ny lanitranao, satria ianao dia zanak'Andriamanitra tamin'ny batisa, mitondra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra hoy ny vavaka nampianarin'ny Tompo. Manao asa raty, vilambilana, tsy tandrife, tsy hanao fahagagana ny mpitondra fanjakana, fa ianao no antenainy hanao ny marina sy hiasa amin'ny fitiavana amin'ny mahamaso voany kristianao eto amin'izao tontolo izao. Ny Galatiana 5:5 dia milaza hoe ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana. Ny asa ataonao vokatry ny fanahy raha ataonao amin'ny fitiavana. Fa tsy raha vao handeha hamonjy torom-piasana ianao latsaka ambany ny hamonjy fandevenana sy hamonjy fahoriana. Malaigna miasa fa te hahazo vola manitsiny avao. Ny asa atao amin'ny fitiavana no mitondra fifaliana dia hoy ny zanaky ny fifoazana. Asa nataonan-kira toa vita tsy natao, satria ahitany fifaliana sy fiadanana. Ho antsika izay manjaitra, ahitany olona ny rantsa ataon'Andriamanitra nahary anao izay nanao zavatra tsara ve? Ny asa fanjairana zay atao sa hahazoana vola avao? Le malaza tika malagasy, soam-boaloha ny asa vita gasy, fa naho fahavy eo raty, tsy ao ny kalitao, fa memeky hahazo avao. Avarotsy ny saribao, ety ambony misy ngeza be tsara be, ao ambane potepote ny saribao. Mevarotsy poma tsara mahatehotiany ety ambadika ny ao anatiny lo. Jentilisa ve no manao an'io zavatra io? Kristiana vita batisa. Milaza ny tena ny fa manao asa amin'ny fitiavana, fa asa mosalaky. Miasa amin'ny fitiavana. Jesosy ny modely voalohany, nanompo amin'ny fitiavana izy, ary nataony hoe ny marika halalany izao tontolo izao fampianatra ianareo raha mifankatia. Ny etikety, ny maha olo nahazo famonjena anao dia ny fiasana amin'ny fitiavana sy fahitany olona izay zavatra ataonao amin'ny fo tahaka ny hoan'ny Tompo, fa tsy hoan'ny olona. Fa tsy indraindray zara fa vita. Olona no hamarinina miasa amin'ny fitiavana sy manao asa tsara. Inona moa ny atao hoe tsara? Mety samy manana ity hamarita azy io. Satria ohatsy tika rehefa mahita ny voaly hoe tika Zanahary namboaboay, zara fa vita. I voay tsy namboary hita ho raty, nefa ny poketra vita amin'ny hoditry ny voay sy ny fehikibo dia lafo sy tsara indrindra. Ny atao hoe tsara hoy ny rakibolana dia manao asa manintona, mahafinaritra, mahasoa ny hafa, manao azy amin'ny fomba mendrika, asa marina. Ary ny tsara hoy Jesosy dia tsy misy fa Andriamanitra irery ihany. Ka ny fahatsarany asanao dia tarafina amin'izay nataon'Andriamanitra. Ny olona no hamarinina dia manao asa marina sy mahitsy. Asa tsara atao amin'ny fitiavana, marina sy atao amin'ny fahitsiana.
Hoy ny Mateo 5:12-13. Koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, nataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny hazo. Ny Mateo 5:7-12 dia manazava ihany koa fa ny voany no ahafantaranareo azy, manoty voaloboka amin'ny tsilo vany olona na mano aviavy amin'ny songasongo, da toy izany ianareo. Ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. Ianareo ve ry havana fa nahita akondro mamoa goavy? Asa mety hisy ihany amin'izao andro mandroso izao, fa tsy de fahita loatsy. Fa eo amin'ny fiainany kristiana, be ny kristiana mamoa voa ratsy eo amin'ny fiainany. Ny fenoany sy ny fiainany dia tsy mifanaraka. Fa hainy tsy anjery ny artikola voalohany, ny faharoa, ny fahatelo, ny ataky ny tompo, ny didifolo, fa ny fiainany dia tsy manaraka an'izay fa mandeha hafa. Hoy ny testamenta taloha, ny lazany Jehovah azy, tsy voaloboka tsara va no namboleko ry Israely eo, fa nahoana no voalobo-dratsy ianareo? Mitondra gazon zahay na ireo zava-maniry maitso avy any Antananarivo, ny lenidemoka tsara na finaritra na sintona satria ampy rano. Rehefa tonga tany androy dia naketsanay, dia nitoetany sy ny tsy fahampiandrana, nivadika ho fando tsara na ho tsika na kidresy na fando tsara. Gaga zahay, gazoty nindesene, fando tsara tinitiny. Ino amin'ny fiainantsika? Kristiana fando tsara, fa tsy kristiana gazo maminentona sy mampilenidemoka ary mahasintona ny hafa. Natao tsara ianao ary ho tsara indrindra, nefa mivadika ho voaloboka ratsy. Hoy Martin Luther, 7:10 tsy hoe tokony ho 10 fa tsy maintsy 10. Ny kristiana milaza ny tenany ho kristiana dia tsy afaka miala aminy ny manao asa tsara, fa ny finony miteraka azy hanao asa tsara. Ny olona tsara no manao asa tsara, fa tsy ny asa tsara no mahatonga azy ho tsara sy ho marina. Fa satria izy no foronina tao amin'ny Kristy Jesosy, tsy izy intsony no velona, fa Kristy no velona ao anatiny, dia manao zavatra tsara izy. Mpamboatsana amin'ny garazy ve ianao? Amboary tsara ny fiara na ny moto ny olona, asehoy ny mahavita batisa sy ny mahamaso ivon'Andriamanitra anao amin'ny toeram-piasana misy anao. Fa tsy zara fa vita. Raha velomina ny jiro hoy izy Martin Luther, dia ahitana hazavana sy hafanana na energia hoy tsika. Tahaka izany ny kristiana. Ny kristiana dia velo ny finoana dia tsy maintsy ahitana hazavana sy hafanana. Manana miaizina ka mitondra fampandrosoana marina eo amin'ny misy azy. 7 ny fiangonan'ny Loterana-Malagasy, 470 ny toby, 450 ny toby pitsaboana, 4 ny seminera teolojika mpartany, manana ny salita isika, ny sekoly ara-baiboly, saiky misy isaky ny sinoda. Kristiana 4 tapitrisa, ahoana ny asa ataony? Mitondra ny olona ho ao amin'ny mazava ve? Ahitany olona ny famirapiratry ny voninahitry'Andriamanitra ve? Satria izy taranaka voafidy, olona
fanjakampisorona nalain'Andriamanitra ho any tenany mba hilaza ny hatsaran'Andriamanitra. Izay no andrasana aminao sy amiko. Any amin'ny birao misy anao, iasanao na mpivarotra na mpamboly na mpandraharaha na mpiasa mpanjakana, ianao no Kristy mandehandeha any amin'ny birao. Fa ny zavatra manahirana dia ity, tsy hita ny maha kristiana azy rehefa any amin'ny toeram-piasana. Ny Paula nefa dia milaza hoe aza menatra ho vavolombelo ny tompontsika. Ianao no vava olombelo ny Kristy any amin'ny toerana misy anao. Manao asa soa re dia voadera Andriamanitra hoe tsara ny nahariana ny olona. Manao asa raty vilambilana re na manao kolikoli tsy mandeha amin'ny fahitsiana, dia ianao no tenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Hataonao zay ratsy ahoana no hiteny zavatra tsara? Hataonao ahoana no hiaina amin'ny fitiavana raha zavatra tsy anananao? Ny hazo tsara mamoa voa tsara, na olona tsara no manao asa tsara. Ny asa taonao no ahitana izay naniraka anao. Mampandroso ny hafa ve ny asa ataonao? Manao asa fiantrana sy fijerena izay manahirana ve ianao? Izany no andrasan'Andriamanitra amin'ny mino, ny anaovany azy hoe miasa amin'ny asa tsara. Na ho volana raiky amin'ny telopolo dia manolotra lesona tsara ho antsika. Fa hoy izy, iza no mahita vehivavy tsara? Dia andeha ataontsika hoe iza no mahita zanaky ny FLM tsara, ZFLM tsara. Fa nilazany azy ilay vehivavy tsara dia mahatoky. Itokisana na amin'ny nafina na amin'ny mazava dia asehony amin'ny mazava ny asany satria mazava izy. Fa tsy manao asam-balavo iema iegny avao izay, mikaretoko manao zay zavatra hanimba zavatra. Miasa amin'ny tanany fa tsy mandigny an-daty, hampiasae na hiasa ho azy fa ie hipetraka avao. Miasa isika satria hoe Paul raha misy tsy mety miasa, aoka izy tsy hinana. Teolojiana faharoa toko fahatelo ny andininy 2 sy ny 12. Ity vehivavy tsara ity, manao asa tsara ity dia mifoha maraina ary miasa mandritry ny alina sy mikarakara. Nambaran'izany dia izao tsy tafandrimanga izy fa manana mission raha napetraka Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Mihevitra ny asany, manana tanjona sy paikady, hoentiny manatratra ny asany sy ny vinany izy. Fa tsy hoe vaky andro manao satria manao tiriano. Misikina hery sy tanjaka izy amin'ny sandriny, ary tsy homana ny mofo ny fahalainana. Beny kristiana rakaraky ny vava kamo betanda. Faly mihira avao mba hafaingana Riri mino aza mba tamana ty. Malaiky asa. Nefa te hanana fiainana tsara. Dia inona no ataony hoe Martin Lutera? Tanana tsy miasa, ampiasainy devoly hangalatra. Saina tsy miasa, ampiasainy devoly hanao teti-dratsy. Iza no lazainao fa mampisy ny tsolota, kolikoli, halabotry, fanolanana, zava-dratsy etsieroa, jentilisa ihany ve no manao an'ireny? Ny kristiana izay hafa ny fiainany fa tsy mitovy amin'ny finoany. Malaina miasa fa kamo betenda. Andriamanitra nefa niasa. Ary mbola miasa mbaraka ankehitriny mitahiry
tsy mampaharitra ny zavatra rehetra. Ity vehivavy ity ihany koa mijery tsara ny asa ataony hoe misy tombotsoa ho azy ve sy tsy anambakany hafa, ary io no mahatonga azy tsy maty jiro mihevitra mandrakariva ny paikady hentiny manao ny asa hahatsara ny asany, hahatonga ny asany ho tsara sy mahasintona ary mahafinaritra sy mendrika ary marina. Fa rehefa nanao an'izany asa izany izy dia hoy izy manatsotra ny tanany amin'ny ony izy ny mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Firifiry ny kristiana tsy mijery ny sahirana, tsy mijery ny mahantra. Ianao tsy natao hanao mirakla monami izay misy eo ampelatananao no ilain'Andriamanitra hanampianao ny hafa. Mofodimy sy hazan-drano ny tany amin'ilay zazakely nasain'i Jesosy nipetraka ny olona. Nanga tamin'ny zava-misy no nahazoana fitahiana. Ny fiangonan'ny Makedoniana mahantra fa nanampy ny hafa. Manatsotra ny tanany amin'ny ory ny miasa tsara. Dia hoy ny soratra masina, tranomaizina no vanginareo, satria nandeha nitory ny vaovao mahafaly tany amin'ny mpifatotra isika. Tany amin'ny hopitaly aho nampaherezonareo andro ny Covid zao. Manam-potoana ve ny fiangonana hampaherezana sy hivavahana ary hejorana ho fampaherezana ny hafa. Izay ilay kristiana miasa ary manao asa tsara, miasa amin'ny fitiavana. Hoy ity mpanao tonokalo anankiray ity, raha malagasy be fivoarana, tsara vatsy tsara narana, tsy mahantra olo mangy ianao fa mahantra olo marina. Tsy misy manao ny marina ny ankamaroan'ny olona. Ny rakitra tsara no mamoaka zavatra tsara, hataony olona ratsy fanahy-ahoana no hamoaka zavatra tsara. Dia hoy Paoly amin'ny Timotoko 2:7, fa amin'ny zavatra rehetra dia sehoany tenanao fianarana miasa tsara amin'ny fampianaranao. Ianao na amin'inona ataonao dia manao modely sy manao demonstration. Eto amin'izao tontolo izao ho fianara ny hafa ny asa tsara. Raha ny mpampianatra no manao hoe ray ampianaray ny ratelo, mpampianatra mahay ve izany? Ny kristiana dia tahaka izany ny fianarany. Melaza fa manao marina Andriamanitra dia marina, fa ny zavatra ataony dia tsy fahamarinana, kolikoly, faharatsiana mampalaza ratsy any Madagasikara. Aiza ny kristiana mijoro amin'ny fahamarinana ve? Ny polipetranao dia any amin'ny toerana misy anao tsirairay avy, fa tsy ao am-piangonana hiany. Arahany Timoty 1:2 dia hoy Paoly, aoka tsy hisy olona anao tsinotsinona anao no hafatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino anao ny fiteny, fitondrantena, ny fitiavana, amin'ny finoana, ny fahadiovana. Modely izany kristiana izany. Ary tamin'ny andro ray ny soalamo dia mora ny namantarana ny kristiana amin'ny fahadiovana, amin'ny fiainana, fa amin'izao mitady lopy ianao vao mahita, satria tsy miavaka intsony ny asa ataon'ny kristiana fa zara fa vita, ary ratsy aza satria malaina izy ny manao ny asa. Paoly dia manindry mandrakariva fa izay tsy mety miasa dia tsy hinana, ary tsindriany ao amin'ny 2:10 amin'ny Kolosiana 4, Tesaloniana 2:3. Toy izao no hafatry Paoly, ary izay manao toy izany dia didianay sy anarinay amin'ny Jesosy Kristy Tompo, mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana zay azy hiany.
ny anao hiany ve no tonga ao ambilanindramatoa sanangalatra tany amin'ny hafa amin'ny fomba mihaja aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony ho Paoly fa hiasa sy hikely any amin'ny asa tsara mba hisy homena ny tsy manana fangalarana amin'ny fomba samy hafa na ambony latabatra na any ambany latabatra na any amin'ny arabe dia betsaka ny fomba ataontsika asa tsy maneho ny voninahitran'Andriamanitra fa hoy ny soratra masiny Efesiana 2:2-5 fa asa nisika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy ianao no Kristy mandehandeha no foronina hanao zavatra tsara ka anteneny olona fa hetora zavatra tsara sy filazana tsara ka hataony hoe akory ny hatsara ny Riri zanaky ny FLM mitondra ny teny soa mahafaly manatsotra ny tanany amin'ny ory mamelatra ny tanany eo amin'ny mahantra mamaha ny mpifatotra mitory ny vaovao mahafaly mijoro amin'ny fahamarinana dia ho tanteraka ny hoe Kristy ho an'i Madagasikara ho an'i Kristy samy ho tahin'Andriamanitra isika rehetra mandra-piaonandray tompoko Nalatsakeny rane analankaboanay Sumatenkaratya fahovelo fahizay Jesus ilungu kutoko atumpitokisako Nahavoengaine hisarumbakeanay Nalatsakeny rane analankaboanay Sumatenkaratya fahovelo fahizay Satana rebeka vinu tutazai misini sini ngai komisulu uaminau hawaku wafakau ka anjenga nauza Tari tari anu wazambuti muwena pangene nuru wazoya mandalana tara tara tenulu vavea na wavota ale wavau mipi Kamina usaha
fitseny lalatsy engakolianao tsy piranonao ilaiko fitahianao hao velomaro tao maiko andagnetra satsi misalasala fa hagnorikeanao dramay fitseny lalatsy engakolianao tsy piranonao ilaiko fitahianao hao velomaro tao maiko andagnetra Tarianungu azabuti muwena Pangenenu azoya mandalanala Tarakenulu babeana wavauza Ale wavau mipi kamina usaha Tarianungu azabuti muwena Pangenenu azoya mandalanala Tarakenulu babeana wavauza Ale wavau mipi kamina usaha
Jesus.